Isaorantsika ilay nahary noho ny nanomezany andro vaovao indray amin'izao talata 7 aprily 2024 izao dia arabaina isika menakavy tsy vaky volo na ianao eto Madagasikara na ianao any ampitan-dranomasina nahatratra ny Pasika 2024 ary izany Pasika 2024 zany dia mba hananantsika atao hoe finiavana sy fahavononana fitrakana ary fijoroana indrindraindrindra amin'ny fiatrehana ny fiainana eto amin'ity firenena malalatsika ity ary dia ho fandresena tokoa no andraisantsika an'izany Pasika izany ka tsy hoe andalo fotsiny ny Pasika 2024 fa misy tena hevi-dehibe dia ny fandresena izany tsy maintsy manana toe-tsaina mandresy isika na inona toe-zavatra mitranga eo amin'ny fiainana isan'andro. Jesosy Kristy raha teo dia nandresy an'izay fahafatesana izay. Jesosy Kristy nandresy amin'ny fahafatesana no indraindraitsika fa tsy hoe Jesosy Kristy tao am-pasana akory fa izay fandresena izay no tena zava-dehibe. Ka ao anatin' izany rehetrarehetra izany no irariana soa antsika menakavy amin'ny andro rehetra zany zay tsy maintsy mbola hodiavintsika ka dia anterina ny arahaba mba ampirarian-tso antsika menakavy araka ny nambara teo na ianao eto an-toerana na ianao any ivelany. Fa ny fiainam-pirenena dia mitohy hatrany, ny fiatrehan'ny malagasy ny fiainany dia mitohy hatrany ary ao anatin'ny fiatrehana izany no tsy maintsy hijoroana, tsy maintsy ilazana ny marina, tsy fotoanan'ny family vilian-dresaka ntsony zao, tsy fotoanan'ny fipasipasohana ntsony zao, tsy fotoanany hoe fanasana todohy intsony zao, fa fotoanany fijoroana filazana marina, fanitsina ny tsy mety izay no takina amin'ny kehitriny satria raha tsy izay dia tsy afaka mihitsy isika ny roso any amin'ny tena fampandrosoana marina izay tenenina etseroa fa izy io tsy hoe tenenina fotsiny fa mila vokatra, mila asa, mila finiavana saingy amin'ny fanatanterahana zany no manahirana ankehitriny amin'ny fiatrehan'ny be sy ny maro azy. Fa mialohan'ny rehetra aloha zany dia tsy adinoina ianareo zay mangataka fiarabana manokana na kokoa isika na ny eto Madagasikara na ny any an-dafin'ny rika any ho anareo manaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada. Anisan'izany ohatra ry Ando any mandany resaka Atsirabe, tao Atsirabe tao dia tena vahoaka be tamin'ny fiatrehana ny Pasika, hita mihitsy le malagasy hoe tena te hiala voly aloha dia mba nanararoatra aloha zay azo nararotina mba hoe anadinoana ny fahasahiranana na dia hoe fotoana kely fotsiny aza raha ny alatsinain'ny Pasika omaly zany no resana. Hitako moa zany hoe fialana voly zany raha ny teto Antananarivo sy ny manodidina fa raha ny tao Atsirabe dia hoe niezaka ny olona ny ala voly saingy lay fahasahiranana mbola teo ihany ka izay hoe ahafahana niatrika ny fety fotsiny no natao fa tsy afaka hoe tena hoe nandany be zany teo amin'izay teo am-pelantanana fa dia nateo zany lalana dia ratsy tao Atsirabe tao fa nitototofana zay ny zavatra hitan'ny olona aloha fa dia ny fahasahiranana eny hatrany. Dia rahabaina manokana ihany koa ny ao Tomasinao takan'ry Rakototina, Sahala, ry Ketabozy, asa izy zany Ketabozy zany Ribaly ao Tomasina, dia ny ao Alatsinainy Bakaro, ny ao Ambato-Fahavalo sy Andramasina rehetrarehetra iny efa nitenena teto fa manaraka ny MBS Radio Mada ny fandarana miara-manonja izany. Ny any ampitan-dranomasina moa tsy adinoina, anisan'ny singanina manokana eto ianareo ao Chambéry sy Albertville any Frantsa any zany izay makotrokotroka moa zany zao ny fiatrehana ny fifidianana fiodinana faharoa amin'ny filoham-pirenena frantsay amin'ny alahady ho avy zao mbola anatin'ny propaganda ry Macron sy Marine Le Pen raha antsika foana ireny toe-zavatra ireny. Eny ary zay no hoe latoko-lahy sy tongo-vavy fa raha ny fandarantsika dia afaka minitra vitsy dia hiakatra eto ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny Tiky Madagasikara tao boribory tany faefatra ny député kolonely Rambo
zay no fahalalany ny be sy ny maro azy mananjavatra ho lazaina mihitsy izy amin'ity fandarana ity. Eo ihany koa moa ny namana Fanira Safimanatany zay hitondra famakafakany ary akoatra ny député colonel Rambo dia misy ihany koa ny lohahevitra izay ho fakafakaina eto ary dia miaraba ny Faniry ary aloha omenao vetrany ny fitenenana. Miarabanao rena sady mirariso anao ihany koa tamin'ny firaritso goavana zay netiny eto tamin'ny fankarazana zay fety Paska tamin'ny alahady sy omaly alatsinay moa zany mahazatra iny amin'ny hoe fitsakan-tsanganana sy ny sisa ho an'ireo kristianina sy makalaza izany de arabaina ho an'ny rehetra izany. Ny teknisianina tsy adintsika ny mpanaraka eran'izao tontolo zao naiza misy atsika dia arabaina isika rehetra zany. Ny kokoa ngamba nefa netindrina teo fa omena kokoa manokana satria misy mpakafy atsika ry amitsena nandravoangy rina reo mpivarodamba akanjo sy ireo fitaovana samihafa zay fampiasa andavanandro de arabaitsika ry Jean-Claude Rifano sy ireo rehetra zany zay mivarotra ao andravoangy eo zay mipetraka eny Andraisoro, Pantokana, Ambatomaro, aty Pasapito aty, Ambatokaranana izy daholo zany resako zany eny boribory tamy Fadimy de anaovana kokoa anareo zala mahafinaritra ny fifankahitana tampoka teny Akanja teny de tena manaraka ny miara-manonja isika rehetra de zay no mahafinaritra satria dia nambaranareo ny hoe betsaka ny zavatra noratovinay, betsaka ny zavatra efa tsapanay sy ainanay am'izao fotoana zao vokatry ny fahazonay vaovao avy aminareo miara-manonja MBS, vokatry ny fampahafantarana fahalalan-javatra ihany koa zarainareo de isorana fa zava-dehibe zany satria izay moa no tanjony tsy vitany mandray koa tsika fa mampiatra amin'ny fiainana zany de anaovana zay fisaorana lehibe izay zany ho atolotra tsika menakavy. Ny fety tahaka ireny de ataontsika hoe tantely amam-bahona satria raha ny statistika aloha zany de atao hoe lamina amin'ny ankapobeny satria fotoana ray iny nandritry ny roa taona tsy mba nakalaza zany paka tena hoe ohatran'ny reny zany malagasy nefa de tokony ho tsarovantsika ihany aloha fa mbola ao ihany lay aretinao nanomboka 24 raiky amby 24 ihany koa dia tao anatin'ny confinement zany ny firenena ka zay hoe tao anatin'ny confinement zay de tsy de afaka nanao an'le fety Paska tena nahazatra isa taona le fety be le fionanetsero fanatrehana spectacle fampisehoana ataon'ny mpanakanto lanonana ara-panantsandaty ena matetika misy finale rehefa fety Paka na lundi de Paka eo ihany koa reo fionam-pianakaviana samihafa zany fa tamin'iny moa zany fotoana nahafahantsika rehetra hoe mivoaka tao anatin'le fiboana roa taona de tao niezakezaka nanao fitsangatsanganana nitondra ny vady aman-janany omba mpianakaviana sy ny sakafo ny olana kely fotsiny de betsaka ny embouteillage hatramin'ny omaly iny zany de ataontsika hoe isaky ny lalam-pirenena voalohany sy faharoa zany tena tohana tanteraka mihitsy lalam-pirenena fahafito fa efatra ihany koa nahitana an'izany tany amin'ny folo ralina tany hoany vao nisavasava de somary manahirina kely ihany le fodiana moa zany ho an'ireo tsy mitondra fiara zany fa niandry ny fandaminana ny fiara fitateram-bahoaka na zany naty zany ny zava-misy de nahitana tranga fahafatesan'olona tahaka ny tranga tany Mahajanga ohatra no maly atao ny Grand Pavois dia Menadano Nodimandry zay natelo ny Ranomasina tahaka an'izay ihany koa ny tany Fenarivo Atsinanana misy toerana Basora zay ao ny Fenarivo Atsinanana de lapisina moa izy io filomanosana natoraly de nisy ny lomano tao de tovolahy anankiray ny lomano tao maly de rehefa somary tafiditra lala izy niletika de niantso vonjy de nanavitra azy namany mirala de rehefa nanavitra izy mirala dia nakapoko ny onja mafy de mafy de tafatelo lany zany izy telo mirala hatramin'ny omaly ny toy zao marain'izao raha ny vaovao fantatra avy any Fenarivo Atsinanana de mbola mitony fikarohana azy telo mirala zany zay natelo ny ranomasina tany Fenarivo Atsinanana volaza fa avy any avavateny izy ireo ny tetsy faritry vakina karatra Tatamarina Betafo
ho an'izay efa teny Betafo de tsy maintsy mba mandalo makasary any Tatamarina de misy an'le avoko telo sosony hita avy aty ambadika zany de nisy fitsangatsanganana andakana zany zay ataky ny mahazatra fa ataon'ireo mpitsangatsangana sy ireo mpitady vola isa-taona eo am'zany fariany Tatamarina zany fariany Tatamarina de ngeza be velarana be mihoatra n'io fariany Mandrosoezy io zany Tatamarina zany ka nisy lakana zay nitondra mpandeha 620 ndray tao anatiny dia nivadika io lakana io ka ny ariva be fa ataontsika hoe tamin'ny 9 mahery tanoany na mihoatra an'izay raha vao tafiakatra zany ny razana elina zany hoe no fantatra fa razana zay nodimandry tao anatin'izay ny tao anatin'ireo de misy raim-pianakaviana niaraka tamin'ny zanany telo nisy mpanampy de nisy anko raim-pianakaviana niaraka ny zanany roa zay marimarina kokoa de nisy mpanampin'ireo raim-pianakaviana io zany niaraka tamy koa nodimandry dobo tao anatin'izay lakana atao Tatamarina zay de misy iray ponina tsy lavitra ny misy ny toerineny Betafo ary ny iray moa zany dia mpamely n'lay lakana zany no nodimandry zay mahaenina azy ireo ny folo de avitra somatsara zany raha ny vaovao zay voaray zay zany zava-misy tany Betafo tamy Fianarivantsinanana tany Mahajanga fa marobe tamy Firamanga Matorazaka tany Kibotany Enjera sofa tsisy ainana fo zany fa faharatrana nisy tany am'izay nale rehetrarehetra zany de ohatrohatr'izay daholo ny fahazona ny vaovao mintsika fa misy any bilan zay omeny ny fitandrona ny filaminana mahakasika izany rehetrarehetra izany fa mila fitandremana tena mila fitandremana be mihitsy rehefa fety tahaka ireny zany iny moa zany vita mipaka de hiarika indray ny Pentecote itsika dia dian'izao dia mila apetraka tsara mihitsy le hoe mahafinaritra ny mifety fa tsara ihany koa ny mitandrina zany amina resaka fifamoivozana sy resaka fahamamona sy ny resaka ndeha ataontsika hoe zavatra tokony hotandremana eny amin'ny lalana rehetrarehetra eny marina fa tsy miteny ny loza fa ny anjarany rehetra de mitandrina zany mba tsy ho tratra ny patsaray tsy mivava tahaka izao hoe tany Betafo tany Fianarivantsinanana tany Mahajanga sy ny sisa izay zay amin'ny akabiany ary efa ny député colonel Rambo efa eto akaiky eto zay solombamboaka ny boribory tany faefatra de manomboka ny fiandohan'ny herinandro indray zany tsika dia everitsika fa betsaka ny zavatra azo resahana am'ty androany ity anoany amin'ny faraparan'ny fandarina de resaka mahakasika ny zava-misy any Ukraine sy ny ambiance any Frantsa satria amin'ny lahady zao niatrika ny fiodinana faharoa i Marine Le Pen sy Emmanuel Macron zany amin'ny fifidiana filoham-pirenena amin'ny Frantsa de resaka am'izay ny tenako sirina any amin'ny faraparan'ny fandarana satria itsika moa zany de miezaka foana koa ankoatra ny vaovao nasionaly de miresaka ny vaovao iraisam-pirenena satria misy dika ny salanjany daholo zany eo amin'ny fiatrehana ny fiainan'ny malagasy hoe inona ny mety votoatony sy mety ho fiatraikany reny rehetrarehetra reny aty amintsika de tsara mba mitondra zany satria everina hoy isika fa malagasy maharabavao no tena tanjona zany ary tsy mihinan-javatra mambolona eny ara député Rambo zay ny vaovao amin'ny akapobeany eto ianao io salama tsara niasika amin'ny fety mipaka tsika rehetra de ianao manomboka amin'ny fetim-boan'ny herinandro indray zany miaraba tompo miarabanao rina de faniry dia miarabandrina sy anareo teknisianina rehetra amin'ny zao fotoana zao ianareo teknisianina amin'ny MBS ny radio Mada zay mampita izao fandarana zao amin'ny alalan'ny télévision sy amin'ny alalan'ny onjam-peo manarak'izay dia miarabanareo koa nanao ny fety sambatra tao amin'iny paka iny zany zay efa nitenen'ny rina tao moa hoe fety mifandresena le izy dia raha amin'ny lafiny kristianina de fandresena lehibe tokoa amin'ny kristianina satria atao hoe nandreseny Jesoa an'ilay fahafatesana zany ary mahatonga antsika rehetrarehetra mbola tahaka zao raha amin'ny fiainana kristianina manarak'izay dia mba tsy araky ny tenindriny atao ihany mba tsy hoe fandresena am'izao fotsiny fa ho atsika atao ny miara-manao ity zany de tena mba ho fandresena tokoa edina am'ty
fiainam-pirenena tsy mandeha am'izay izy ty ary ananatsika n'la hery vaovao satria ny hery maizina atao amin'ny fahafatesana no resen'ny Jesosy Kristy a de ny atsika angalana hery vaovao zany zavatra zany angalana fahasoavana sy fahasalamana mba ahafahana andresy an'lay atao hoe fahoriana am'izao fotoana zao am'ty fireneny ty ary mba ananana ny fiainana vaovao a sy fandrosoana eto am'ty fireneny ty fa tsy andeha am'izao zay hita fa tena ao anatin'ny fahaseranana tanteraka ny vahoaka tena anatin'ny fahitrahana mangirifiry ka zay le fandresena zay zany no angatahantsika amin'ny fahasoavana atsika tamin'ny pakatoa andehanantsika am'izay fandrea fiovana zay zany manarak'izay de araky ny teninao tao tantely amambano amin'ny fiainana ary misy ny mamy zay nahita ny atao hoe hafalena sy ny araky ny fiteny hoe manova fety sambatra nefa atao koa atao anatin'ny fahoriana de hoe za hoe mirary fiononana feno ho andro fianakaviana trapoarina sy trapavazana tamindreny fety reny a dahoana fa araky ny atao hoe fa zay ny lahatra zay ny volovarin'Andriamanitra de eo ny tianakana le olombelona ka dia raha fiononana feno an'ny fianakaviana zay trapoarina ary ho an'izay ao anatin'ny fitsaboana any amin'ny hôpitaly any dia mirary fahasitranana malaky ary dia misaotra an'Andriamanitra isika mbola nomeny an'izao atao hoe fahasalamana zao men'ny andro andrano ka mbola tavavoly eto ny mikasika ny tena fotsiny hoe mikasika ny teninao farany teo ary tena zava-dehibe tokoa mifaniry satria ao anatin'ny 10 andro tsika dia ankalaza indray ny fetin'ny Pentecôte izay amin'ny malagasy de tena fety fitsangatsanganana sy firavoravona tokoa ka eto zany de fa miantso sady ro tompona andraikitra rehetrarehetra ny fahoriana ohatrandreny de tokony angalana lesona ho an'ny rehetrarehetra mba any amin'ny toeram-pitsanganana rehetrarehetra any indrindrindrindra amin'ny hoe misy an'ireny farirena mba efa hijerena sady de izao ny atao hoe inona ny fiomanana tokony atao inona ny précaution tokony raisina am'ireny mba tsy evin'ny loza ohatrany hoe tao amin'ny teneninao farany teo zao de hoe nisy tao tatamarina de nao tangy be le lakana de zay de tsara no mitady vola amin'ny alalan'ireny lakan'ireny fa tokony jereny ny tompona andraiky mpanjakana am'ireny toeran'ireny am'izao fotoana zao any amin'ny au niveau any district au niveau any commune de fa au niveau any fokotany de fa jerena de zao hoe inona mba tsy ivirenan'iny loza intsony afa mba ho fafinaretana no ho fifalena io fa tsy hoe esaky misy fety de tonga foana ny loza ka zao zany zavatra ohatran'ireny de akana lesona mba ahafahana miala am'izay loza tsy ho tonga amin'ny manarak'izay araky ny teny sinoa hoe la défaite c'est la mère de victoire dia tokony efa eritreritra am'izay zany hoe fahoriana tahaka ireny de tokony angalana lesona mba tsy iverenan'ny loza intsony amin'ny fety manaraka zay angamba no tenenina tsotsotra amin'iny faniry fa de tonga eto indray tsika am'rahalahy de menanao indray fitenenana aloha ny satria tsika moa zany ary mba nahazo antsika feedback zay de miterambony amin'ny hoe miresaka politika nareo mafinaritra miresaka sehatra resam-pirenena nareo mafinaritra fa any am'le resaka fanabiazana resanareo sy fampianarana fandalinana de tena tsy ahafozanay mihitsy am'le miara-manonjy MBS ary ilay solom-bava-mboaka maro loko sy ny famakafakana sy ireo vahiny zay miara-mamakafaka amintsika de anisan'ny mahafaly reo pakasitraka tsy hoe manao auto satisfaction tsika miresaka an'izay de miteram-bo fa tena feedback ny verimberina foana zany de etsitsika eo zarainy izay indrindra no etiko aloha zany hanombohana n'le adevitra irahana aminao satria ianao matetika manao tsetsatsetsatsyaritra de miteram-bo rehefa tonga eto de ty resaka fifamovoizany ty no tena resahanao matetika de hatraminao maly tena nrarakopana mihitsy ny embouteillage tena tany am'izay nale tena tery mihitsy ny lalana ny fifandonan'ny moto nanomboka zoma le paka ty amin'ny lahady sy latsinainy fa zoma de efa mamory zalady efa manao fety lava be le week-end zany sy le jour férié nanomboka zoma nanomboka sabotsy nanomboka lahady nandeha lahady manam-pahatonga ny latsinainy
de betsaka ny fifandomana zany a loza famovozana betsaka ihany ko zany a ny varotra teny an'làlana ny nitsangatsangana moa zany de saikatra ny hoe tery le toerana de teny ambony trottoir ny sasany ray tena tonga de naka toerana mihitsy a tany amina ilo zay tokony hoe parkinana fiarakodia zany zava-misy teto an-tanàna sy manodidina rehetra tsy haiko zay tany deputeram-bolo fa eo am'le resaka fomba fampiasana lalana ty mba tsara ihany hitondrana devitra ty deputeram-bolo satria zay ko everitsika fa mba tsara ho fantatry ny rehetra resaka inona moa zany fahalalana tsotsotra fomba fiaina zany rehetrarehetra zany mba hitondrantsika ihany fanazavana kely tsotsotra ho an'izay taza maso aloha sy ny ainana nandritra zay faran'ny herinandro zay mariny zany faniry ary itsika eto am'ty fandarana miara-manao ty de tsy resaka politika na resaka hoe ara-toekarena fotsiny no atao fa miara-manonja atsika dia ifampitesana koa ty fandarana ty mba hitenenina ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina eny mba handraisan'ny tsirairainy andraikiny amin'ny toerana misy aza ka marina mihitsy ny anao mba horesahana kely ty zavatra ty satria tena lasa ohatrany hoe fiainana gaboraraka amin'ny fiainana eto Antananarivo ary lasa tena iverany am'le hoe toetsaina état primaire mihitsiny zany le vahoketo zany tena fandehany satria raha ny fampiasana n'io lalana io zany dia samy manao zay say-patany ny rehetrarehetra ary ny mampalahelo dia ny tomo-ny fiarakodia zay tokony hampiasan'le lalana indray ny matahotra an'lay olona sy ny ireo atao hoe karazana fitaovana hafa mampiasa an'le lalana zany ka eto zany dia miantso ny tsirairay mihitsy ny ary ty zavatra ty atao hoe ifampitezany tsy hoe anasaziana andranona na anabedesana andranona fa tena ifampitezany ty zavatra ty ary ampimelapetraka amin'ny tsirairay ny fanajana sy ny atao hoe mifampifezana sy mifanarahan-dalàna am'reny lalan'ireny za mitondra fiara ary androany araky ny teninao atao hoe manao tsitsatsitsatsiaritra ny lalako rehefa mandeha makatia de mandehany am'ireny mandeha mitady embouteillage mihitsy ny azany de mitady hoe tsy tonga malaky fa mitady toerana mihitsy ny azany andehanana mba hijereko an'le hoe ahoana le toetsain'le olona eny amin'ny olona sy zay olona rehetra mampiasa an'le lalana eny zany fa hatramimaly moa zany de androany de tena nahita mihitsy hoe tena tsy mety raha tsy resahana ao amin'ny miara-manonja manomboka any am'mpandeha zany tadeo fa ny mpandeha rehefa miampita dia misy ny atao hoe passage fébré ary rehefa miampita de eny am'ireny toeran'ireny tokony mba hiampita fa tsy manao say-patany teo anosy zao de tsy tahotra tsenatra aloha miropoint be anosy devant Sénat io amin'ny ngezabe ny olona miampita de miklaksoniny ianao de anao ndray tonga de azondoza amin'izy hoe tsy hitanao avy eto amin'ny arabe marina fa za tsy andona fa le olona tokony mba hijeriko io zany hoe aiza ny fempitany eto amin'ny toerana de miampita fa rehefa miampita amin'ny toerana ohatran'ireny le olona ka tsy mijanona ny tomobila na tsy mijanona ny bisikleta na tsy mijanona ny moto de zay de tsy mety kosa fa mila jaina mpandeha fa le olona tsy mandeha any am'le toerana tokony empitana fa tonga de miampita ary mitarika zazakely de eo zany de tena tokony mba hieritreritra le olona hoe raha voadona eto amo de ahoana misy vazivazy ndray mandeha zay tam'izay mbola miaramila de manana lehibe zay zay chef de corps de miaraka aminy amin'ny tomobile de tomobile miaramila moa raha malala zany faniry fa tsy misy assurance fa assurance fanjakana de tonga de miampita le olona de mitely le chef de corps hoe mijanona hitady vola zany hoe mieritreritra zany le olona fa raha voadonao de azo vola amin'ny assurance nefa tobile miaramila tam'zany tsy misy assurance fa tonga de mialamaina am'izao fotsiny de mieritreritra le olona am'izao fotoana zany hoe raha voadonao dia hoe azo vola amin'ny assurance ndreky tadio fa raha ohatra ka any am'ireny hoe toerana tokony empitana ny olona no voadona fiara na voadona bisikleta na voadona ny moto de any angamba vo mety hoe azo assurance fa tadio koa fa ny assurance tsy mefatany am'izao fotsiny fa tena mbola miady mafy izy ary raha mahazo ary ianao de mety atao hoe any amin'ny mbola taona maromaro any vo meny satria mbola mandalo expertise de mbola mandeha tribunal de mbola mandeha io rehetrarehetra io ka eo zany mila tenenina am'le olona hoe
tokony mba jerena tompony fempitana ny arabe a rehefa any amin'ny lalan'oatrandreny a fa tsy hoe miampipita fahatany fotsiny a de eto mety amitra fa kamo andy amonjy an'le passage zebrea miampitany arabe de sanatry n'zany azondosoa de iny ditranga ary mampalelo amin'izy de zao ny olona miampita ohatran'ireny a de zay mandona azy na inona dia diso foana ary mampalelo azy dia ho tratra le fitsaram-boaka rehefa aveo satria le fantatry any am'izao fotoana zao efa likiliky am'lay atao hoe fitondrana ny olona sy ny am'izao fotoana zao a de tsy mindra ratsony fahasarotam-piainana de tsy mindra ratsony zany hoe hitondra le olona any amin'ny mpitandro filaminana sy ndretrehtra fa tonga de tsara ao de zay a dia na tsy fahadison'le olona aza le mpitondra le fiarakodia le na mpitondra moto a na mpitondra ny bisikleta aza le izy a dia reny foana no azondoza zany ka zay zavatra zany mba mila tenenina mihitsy no atsika mpampiasa lalana ho an'ny olona aloha mba epitany amin'ny lalana tokony no izy a ary ny polisy izany am'ireny toeran'ireny koa de tokony andraina ndraikiny hiteny mafy ny olona hoe eto ny fempitana fa tsy eny amin'ny toerana eny fa mahagaga amin'izy masy de zao a ny polisy amin'ny toerana anankiray de misy eo amin'ny ohatrany rond-point Anosibe zao a zay mahazo anamotana sy mahazo ananosipatrana dia misy polisy 10 lahy eo de ny olona mivezivezy amin'iny arabe iny a tsy fantatra tsony hoe makaiza na makaiza tsy mba misy miteny am'le olona hoe tandremo eto ny fempitana fa ny ataon'ny polisy de mijoro a de manakana amin'ny moto a de zay fa mba hijery an'le olona hoe miampitany arabe a dia tsy misy ao anatin'ny mampiasan'izay lalan'izay ihany faniry dia eto ndray a de miteny ny atao hoe ny polisy zany a izay ataoko hoe mijoro eny am'ireny toerany reny de tena mba raiso araky ny tokony izy ary ataovy araky ny tokony izy ny andraikitranareo hoe fa ny polisy de varina mijery telefôna manao Facebook sy miantso ny olona mandeha am'izay tsy falehany ny circulation mandeha am'izay izy ary hitanao aza fa misy embouteillage be dia jeren'ny polisy fotsiny zany de ozy hoe le fiarahamonina malagasy mihitsy zany nefa tsy mandeha am'zay hoe inona ny tena jerena le fiarahamonina malagasy inona ny tena tokony ho jerena am'rety fiainan'reto olona reto fa lasa mandeha ho azy fotsiny lasa fiainatra hoe vie de routine fotsiny zany nataon'le polisy hoe efa mahazatra io a ka dia tsy ilaina tokony kitaba tsy ilaina tokony andeha ka tokony jeren'ny polisy mihitsy zany hoe ahoana ny andraikitray am'ty resaka manao an'ty régulation circulation ty ary hijereny zany zavatra zany régulation circulation zany tsy hoe amy toerana anankiray dia mitsoka sifflet de hoe mandefa sy ndre fa mila jerena hoe manahoana ny vezivezen'ny olona am'ty lalanyty mila tenenina ny olona hoe tsy mandeha any ampovoan'ny arabe any nareo tsy mandeha eny nareo miampita raha misy embouteillage de lasa mandeha mijery inona mahatonga le embouteillage fa tsy eo amin'ny toerana anankiray io a zany natao hoe régulation circulation fa any polisy am'izao fotoana tsy manatanteraka tsakasandavana zany andraikitra zany a dia lasa misy likiliky amin'ny resaka famovozana lasa mitohana ny famovozana lasa mandeha ampovoan'ny arabe ny olona lasa misy moto mandeha anday bisikleta mandeha amin'ny voie rapide misy sarety mandeha voie rapide satria le polisy tsy manao ny asany ary efa tafiditra am'le voie rapide ane reny rehetrarehetra reny de lasa tsy mandeha am'le tokony ho izy ny famovozana ny bisikleta de efa tokony sy ny sarety de efa manana ny tokony lalana andehanany ny fiara tokony mandeha amin'ny lalany andehanana ary fiara ndraiky koa aza de misy atao hoe voie rapide de voie normal zany raha voie normal zany de mandeha amin'ny akavanana izy raha ohatra ka tsy andeha amin'ny mandeha mafimafy sa mbola andeha moramora zany fa voie rapide amin'ny akavia de mba tokony samy fantatra an'izay daholo ndretrehitra ary tokony polisy manora an'izay lalan'izay ho amin'ny mpitondra sy mpampiasa ny lalany io a fa tsy varina mijery moto fotsiny dia maka amin'ny papier moto tsy haintsony hoe inona ny ao na inona dia faly miaino amin'ny telefôna manao Facebook kanefa zany zavatra tokony tsy atao raha ohatra indray ka tolkiolky resahana amin'ny tompona andraikitra ambosy amin'ny famovozana mijerena soenona de tsy maninona fa eo amin'ny telefôna eo ny polisy
de eo tsy miraharaha zay famavozana ka eo zany a mila jerena koa andreo andrem-poly zay tokony mba ho ataony ara-dalàna fa zany rehetrarehetra zany a ndraindray a matetika tsy fitandremam-polisy ohatran'izany ndraindray matetika no miteraka ny loza zany a mitranga eny amin'ny lalana eny satria misy olona mandeha milolo entana amin'ny voarapita voadonana tomobila nefa zavatra tsy tokony ho lalana akory a tsy eo mifempitana akory a de ilay mpitondra tomobila no azon-doza de ohatran'izay koa le bisikleta sy ny moto zany hoe tokony anjarany mpitandro filaminana zany a no mijery sy mandrafitra ny atao hoe fampiasana ny lalana sy ny fifamoivozana eto amin'ny tanàna zany fa rehefa raha ohatra ka manao azy amin'ny atsakany sy andavany zany ny mpitandro filaminana de tokony tsy olana fa zavatra tsy fanao mpitandro filaminana le tsy mandraina ndraiky ny mpitandro filaminana de tsy mandeha am'izay izy a ny fian'ny famozana ka le fampitezana mihitsiny zany a ho an'ny mpampiasa ny lalana rehetra na ho an'ny mpitondra tomobile mba hanaja ny code de la route tsara izy a mba hifandefitra mba tsy anao karazany hoe abus de priorité koa ho an'ny olona de mahafantatra tsara ny hoe eto ny tokony fiampitana zay tsy mahazo mandeha amin'ny lalan'ny tomobile fa raha mandeha de any amin'ny sisin-dalana tokony andalana ny bisikleta sy moto de tokony mahafantatra ny code de la route koa hoe tia ny lalana andehananay fa tsy andehany voarapita tokony andehanan'ny tomobile ary ohatra zay koa ny sarety sy ny posiposy tokony afantatra an'izay koa izy ary efa misy ora fandehanany reny fa isika problème antsika malagasy a dia eto am'le fanarahan-dalàna zany sy ny fanajana ny fidiscipline de tsy misy mihitsiny ka lasa andeha any am'le hoe état sauvage nefa rahantsika tia tsy hoe le fanjakana akory ny sauvage fa sao de nisy an'zay andray an'izay ndray fa le toe-tsaina mihitsiny zany laza toe-tsaina barbarianina toe-tsaina any am'ireny mbola tsy mahafantatra ininindreny dia lasa bordel le fiainan'le malagasy a amin'ny tanàn-dehibe rehetrrehetra mihitsiny satria tsy misy tsony le hoe mirindra tsara araka ny tokony izy alay fiarahamonina zany ka eo zany mila fiovana toe-tsaina mahery vaika mihitsy ny faniry ary andraiky ny tsirairay aloha miala amin'ny tsirairay aloha mba hiala am'le toe-tsaina zay a hoe le toe-tsaina hoe mba anaja le discipline aloha anaja le tsy mpivezana anaja le fitsipika ao amin'ny fiarahamonina de faharoa mba anaja le atao hoe fitsipika ny fiarahamonina hoe discipline collective de mba manaja an'izay rehefa mipetraka hoe am'izao ny posiny mandeha am'izao ny sarety mandeha de am'izay ny mandeha am'izao ny aty am'ty mifandehanan'ny bisikleta sy ny moto de am'ty ny mandeha am'ty mifandehanan'ny posy sy ny sarety de am'ty ny mandeha fa tsy ary am'y fandehanan'ny tomobile de na le mandeha foana amy klaksona ny olona satria any amy lalan'ny tomobile mandeha de rehefa mandeha nefa amy klaksona de lasa am'izay le resaka le Algérie française no mandeha rehefa avy eo ataon'le olona de hoe ala reranga ny arabe anany ohatran'izao ary ny tena mandreraka amin'izy de zao za aty amy faritra iva fa tena mandreraka de le aty am'le faritra iva mihitsiny zany mialatsiny ahako fany zany ny tena atao hoe betsaka tsy mpanara-dalàna ary lasa opavararaka rehefa avy eo de voateny tena nahainao mahaino an'le izy azy na ny opareny na anabavy na inona sy ndretrarehetra mandeha dafolo dia lasa tsy mety am'le fiarahamonina ka zay zavatra zay zany no mila tokony ho jerena ho andretrarehetra fa mila toe-tsaina miova mihitsiny zany ho an'ny mpampiasa lalana fa tena tokony tsisy ny embouteillage nefa atao hoe tsy fandeferana kely fotsiny misy ny atao hoe abus d'autorité abus de priorité dia tsy mandeha le izy de na ohatran'izay koa azy ho an'ny mpitona fanjakana koa ndraiky eo koa malikilikiny olona amin'ny fotoana tsy tokony ahitana zéro fara sy ny rehetrarehetra reny anyreny mandeha dia lasa hoe mandeha dia ny olona zany de lasa mitezitra ny olona malasa mamoaka fitenina za hoe mandana manidin-daramaiky de ohatrohatran'izany nefa fomba tokony tsy ho teneniny za zavatra fa tokony hoe rehefa amy fotoana hoe tsy asa sy tsinitsinina de tsy mba ampiasana le zéro fara fa ny olona vao anatin'ny embouteillage efa miandry adin'ny filo de lasa le plaque rouge misy zéro fara de pipapipa de lasa nefa tsy hita akory hoe andro mamaika hoe andro paka sy andro lendidi-paka ave misy ampiasa zéro fara de lasa tsy mety ka zay zany le hoe fitsindratsaratra am'le fampitaizana zany hoe mila fiovan'ny toe-tsaina mihitsiny zany isika ary
amitoetra milafindretra mihitsy milovana ny toetsaina raha tena androso zay angamba fanirina amin'nytoetraritra kely iny tsy maintsy ny lalovantsika satria tsika miezaka mametraka an'izay hoe minitra vitsy ho an'ny resaka fanabeazan'izay andraikitry ny fitaovan-tserasera raha teo zany sy ny mpiara-manentana ny olom-boafidy sy ny reo rehetra zay miara-misala amintsika n'ity fandarana ity fa iverina amina adevitra zay tamin'iny herinandro iny tsy nana fotoana moa tsika deputeram-bony resahana azy satria azakazaka be ny fotoana tamin'ny herinandro iny betsaka ny zavatra tsy maintsy narindra ho resahana de tamin'ity androany ity tsika ny hoe ndao resahantsika ity zavatra ity satria de ny teo anivo ny fédérationna malagasy ny baolina kitra izy ty manko zany zao fanontaniana mipetraka hoe le fédérationna teo aloha sa lay vonazo fanendrena vaovao ny voalohany tamin'ny alalan'ny FIFA na ny fédération internationale ny football zany zay vao nanendry an'Andriamatoa Victorien zany ho filohan'ny fédérationna vaovao ho solon'Andriamatoa Arzaka raha olona Rabekoto zany kanefa dia volana roa lasa zay ary efa herinandro vitsivitsy no fantatra fa no tendren'ny fédération eo manko le tsy mbola mazava tsara amitsika le izy any am'le forme zay resahantsika zay ho anisan'ny DTN na directeur technique national eo anivo ny FMF na ny fédération malagasy ny football Andriamatoa Nicolas Dupuis de ny fanontaniana apetraka hoe nahazo fankatoavana avy amin'ny FIFA ave izay fanendrena n'Andriamatoa Nicolas Dupuis ho DTN izay misy dikany daholo zany resantsika zany fatatsika tsara ny zavatra nitranga teo anivon'ny knapo zany hoe 150 millions d'ariary ny vola be zay nanakaramana nyty atao hoe coach Barea tamin'ny fotoanandro ity de tao anatin'ny knapsa no namoana an'izay vola izay vola zay cotisation ana piasa sy mpampiasa tao amin'ny knapsa fa tany navoaka ny vola ho an'ny Nicolas Dupuis dia nisy fifanarahana natao tamin'izany fotoanandro zany adevitra be zany ary mbola tsy vita zany hatramin'izao ny amin'ny hoe inona moa no statut sy inona moa no antony nahatonga an'le hoe ny knapsa no nandony karaha man'ity coach ity mbola tsy vita iny adevitra iny fa rehefa tsy tafavoaka zany satria ny esoriny nga Arzaka Raoula Rabekoto tsy ho président fédération n'Andriamatoa Nicolas Dupuis de nitady irika zany ny fitondram-panjakana dia Andriamatoa Nicolas Eric Rabesandrata natao coach teo de mbola eo ampijerevana indray mandeha ny appel d'offre sy ny sisa zany fa natao DTN izy zany eo am'izay adevitra zay mahakasika raharam-pirenena daholo zany resantsika zany fa tsy hoe tsy mahakasika fa mahakasika zany satria tsisy ny eritreritra mihitsy hoe hanakarama be an'ity vazaha be tya de mivolany knapsa ny cotisation mpiasa sy mpampiasa no trohana pour 150 millions d'ariary ho an'ngarainy dia nambara ihany koa fa izy no ampitantanina lay académie nationale ngezabe ho an'ny fanatanjahantena na ho niveau nga misy zay tsy tadidiko tsara fa de izy de alefa mandendeha mitily mpanao baolina de manahirana le raharaha tsy fantako na mba misy zavatra azo ny deputeram-bo mba tokony horesahana manoloana izany aloha satria adevitra be izy io le saritsika zany eo anatrehan'le iraisam-pirenena ao manahirana zay kasi am'tanana sy lalovan'ny reto mpitondry reto de tsy maintsy misy problema daholo de io zao lalovan'le Nicolas Dupuis le knapsa de nisy problema de nampandalovina ao fédération ndray koa le Nicolas Dupuis de io fa misy problema fédération mbola tsy nahazo fankatoavana no asaina manendry fanatinana tsy tiana misy tanana fanjakana foana ao ambadika zany deputeram-bo sokatra mihitsy ny adevitra momban'izay zavatra zay fanira ary ny amfantanina petraka de hoe Nicolas Dupuis frantsay DTN directeur technique national no asina azy dia eo zany mipetraka le hoe aiza le fierté nationale le ampom-pirenena aiza le izy aiza le fierté nationale raha tsy ohatra ndray ngamba hoe satria ho atao DTN izy de mena nationalité tapoko andray nationalité gasy de hoe efa malagasy ane io malagasy io de hoe lasa double nationalité zany de zay ary mety ho vitan'ity fanjakana ity ne zany vitany zany zavatra tsy ho fantanao mety ho vitany zany kanefa ny any tena mampalelo ahy de so am'zay zavatra zay
mipetraka eto mihitsy zany atao hoe ilay tsy fanarahan-dalàna sy tsy farahana fitsipika eto amintsika malagasy inona lalàna sy fitsipika tokony mipetraka am'ity adiaraky ny teninao tao efa namoaka taratasy ny avy any amin'ny FIFA va ilay Victorien teneninao tao sy la ESG nanatitra fivorian'ny FIFA tany Suisse farany teo no mitantana ny fédération malagasy ny football am'izao fotoana zao fa tsy lay comité exécutif zay tantana zay tarihan'ny solombavambahoaka honorable Alfred solombavambahoaka Natsirabe 2 zany hoe mazava be zany fa ilay ela anankiray miaraka amin'ny solombavambahoaka Natsirabe 2 zany dia tsy manara-dalàna fa manao kopisoroka fotsiny zay tonga de miteny mahitsy be ao ambadiky mifanjakana ary izy ambadiky mifanjakana io no manendry any nga Nicolas Dupuis ou directeur tale technique nationale izany hoe mifanendrenany nga Dupuis zany de efa tsy manara-dalàna koa satria le olona mpanendry tsy mpanara-dalàna olona tsy manana ny toerana eo amin'ny fédération malagasy ny football ao anatin'ny comité exécutif fa tsy mbola ao anatiny le atao hoe mapaka ny fanapakevitra farany amin'ny fitantanana sy ny andraikitra tokony raisinao amin'ny fédération ka io zany no mila mieritreritra mihitsy zany hoe lasa atao fitaovana politika koa zany lay baolina kitra ary anafenana zavatra tsy milamindamina zavatra tsy madio satria raha mipetraka eo amin'io DTN-io aza ngai Nicolas Dupuis io ve de anaiky ho tovy karama amin'ny malagasy no atao fa io zany tsy maintsy hiteny hoe efa zay moa fitendrareo hoe karamana expatrié ny andro raisiko zay namezana an'lay atao hoe 150 millions ary zany de efa mihoatra amin'ny mety satria tena tompona ndraiky za mafantatra koa fianakaviana karama mandray karamana expatrié eto a Madagasikara amina orinasa ngeza be anankiray fa ny karamana zany manana diplôme zany ataoko hoe bac plus 5 amina resaka finance fa ny karamana zany fanery tsy mihoatra ny 75 millions de francs fa ahoana moa ny le rangaty no araky ny teninao tao ohatrinona le karamana teo 150 millions d'ariary 750 millions zany fa de inona loatra no zany le izy 75 millions d'ariary indro zany no araky ny hitanao am'zany ary ka zany zavatra zany de aiza zany no ahitana karaman'io ndraiky ao amin'io fédération safia misy zavatra tsy mazava koa zany na au niveau an'io fédération raha mbola hoe izany zavatra zany no atao ka izy hoe na ilay hoe vazaha teratany frantsay no atao directeur technique national de efa tokony mba fanalikana gasy zany mialatsiny amin'ny teny an'izany fanambanina ny technicianina malagasy zany izay ireo technicianina malagasy ny ofana ary nanana ny atao hoe diplôme na licence ahafahana misahana zany asa zany de tsondrara inonay fédération elany miaraka amin'ny solombavamboaka Madagasikara Alfred tsindrara inona fa aleo maka nyty vazaha ty nefa manana technicianina betsaka isika mahazaka tsara io tale technique nationale io ohatrany Teo Bon reny de mamanantsika mitovy fahaizana am'ireny masahana tsara ny zavatra io fa midikan'izany zany de lay malagasy mihitsy no nasamitsika zany de efa tsy rarahina satria manty amty tsy maintsy hoe ty vazaha ty no atao ary matoy vazaha io tsy maintsy atao de misy dikanao misy zavatra tiana ho afeninao ka eto zany miteny hoe aiza le fierté nationale le aiza fa tena tsy mitsy lasy ty zavatra ty raha ohatra ka ho ana club anankiray raha ohatra hoe alainga honorable Alfred ataono tale technique any amin'ny Elgeco plus ny Nicolas Dupuis anjaran'zay satria club io ohatrany hoe any andafy any PSG zao de un brésilien Leonardo zao nataony tale de international brésilienne tsy maninona zany fa
tsy ato amin'ny équipe nationale no asianao ovahiny vady aona fotsiny reo malagasy reo sady efa hoe ohatra le tamin'ny gouvernement tao vazany lasa zany nisy ny affaire étrangère ny gasy de alao koa raha atao an'izay naty fa tsy problème zany hoe fa zatra an'io tsika fa aiza le fierté nationale le menimeny tsika hoe tsisy tsabahana souveraineté anoatra zao nefa ty aza iresaka baolina kitra io de ampidirana zany ampidirana zany tsy mety zany zava-zany rariny sy itsiny raha ohatra ka ireo teknisianina malagasy izay manana diplôma ahafahana manao an'izany raha imenimenina ary hoe hitroatra raha ohatra ka zany zavatra zany no miseho mba mitady asa koa ne izy fa maninona tsy maintsy io foana no omena fa le teknicien malagasy maninona no tsy omena ka eto zany de efa miteny aminareo hoe mba ajao le fitsipika ajao le lalàna amin'ny fiainjava fa zay foana tsy mampandeha de zavatra tia ary miasa reo teknicien malagasy zay mahavita azy hitatana an'io fa ny problème mety matsy raha ohatra ka misy tsy mety zao ataony io tsy Nicolas Dupuis de hiteny hoe sarotra ny menimenina hoe be karama very fotsiny vola aveo tsy mandeha am'dy izy de hiteny ndray hoe aleo raha ngaranina ihany zay matsy le izy ka eto zany de miantso hoe aleo miantso anareo mpitondra fanjakana mihitsiny hoe ihany amin'ny fédération jerenareo ianareo menadazy zay na de tany Suisse fijerena ny detenina fa tsy io detenina miaraka amin'ny ny Alfred io rehefa tonga fifidianana izay atrehan'ny FIFA sy ny CAF fametrana ny fédération vaovao de zay ataon'io ndray fa am'izao dia mitako hoe mba ho malagasy no detenina fa tsy olona vahiny no ho detenina no eto amin'ny mitantana ny baolina kitra malagasy any mitady teknika amin'ny baolina kitra malagasy fa tena mampalahelo raha club tsy nampaninona fa équipe nationale izy de zay no fandeha ka tokony mba heritreritra ny raha ohatra ndraika hoe tsisy malagasy mihitsy ny à la hauteur de zay ndray zavatra hafa manaritra fifana matetika tsika ary misy malagasy manana diplôma satria resaka coach DTN misy diplôma takina am'zany ary manao recyclage tsara mihitsy ny malagasy misy mahay am'zany fa izy ty moa zany amin'ny lafiny politika tena natosika mafy mihitsy le endriky le Nicolas Dupuis ary nentina teto Madagasikara mihitsy hoe inona raha nitetiky le fanjakana zao manko tsika tsy mahatokontsony am'le fihetsiky le fanjakana satria ny azy ataony rehetra ny azy akoatra manimba sy manakorotana fa mbola misy sary 2023 foana koa deputeram-bo tiany aseho ambadiky le zavatra rehetra akoatra ny mangarina volam-panjakana zany zao de tena hoe raha misy malagasy tokony mba mena an'izany voly zany fa tena nalaina amin'ny fanjakana na ame karama ohatran'izany ka entina innocent tena an'le Nicolas Dupuis mihitsiny hoe na karama tongonkinafy azy izy de fata amin'ny fanjakana izy indretrehtra fa any amin'ny baolina kitra mihitsiny de zay no fandeha li zany ary satria tena tetirao araka ny teninao hoe mijery any amin'ny 2023 resaka fifidianana nely izy de zavatra tsotra satria hoe io zany ohatrany hoe mba nitondra kely ny Bariata amin'ny phase finale teo de hoe entina jerena entina metrahana le football amin'ny baolina kitra amin'ny toerana misy azy am'izao fotoana zao zany etsona an'le mpifitsiny rehetrarehetra hoe hitanareo fa karakaraiko ny baolina kitra efa miverina amin'ny toerany ministra araky ny izy dia hitanareo fa irobirobondray io dia nozahako no natonga an'io de fantatrareo ino natokony atao amin'ny 2023 ananely izy ary ny tena le izy zany de hoe innocent tena ny Dupuis sy ny knafsa mihitsiny zany hoe le volomenao de mivola mivoaka ara-dalàna fa tsy mivola mivoaka araky ny zavatra misy am'izao fotoana kanefa moa alohany andeha nankety de hitao hoe ahoana marina ny fandehan'io sy ny rehetrarehetra eny ary ataontsika hoe zay ny amin'iny rehefa mbola tokony ho resahana zany de resahantsika mba mitona iresahana azy deputeram-bo fa resaka kely tsika teo mahakasika an'le hoe fionana TTC roa tamin'ny fety mipaka teo zany miezaka mijery any ako am'le statistique ny Covid-19 farany teo fa na izany aty zany aza nefa manana afatra ihany ianao zany manoloana zay mba tsara ho ampitaina voaka malagasy ihany manoloana ty Covid-19 ty mba tsy andriandro manana aretina fa mbola mitombo vaccine marina zany sy folo isan-drato malagasy zao am'izao fotoana zao de efa tsy manao cache-bouche tsony rehefa mandeha eny na misy any am-piangonana tsy manao misy eny atsena tsy manao misy any anaty bus tsy manao misy amin'ny arabe tsy manao eto ampitandro filaminana tompona ndraikitra zany de jerena fotsiny de eto zany de miteny hoe
ory malagasy avako mbola miara-miaina am covid-19 isika fa mbola tsy lasa ny covid ary tenenina amitsika fa misokatra ho amin'ny fitaterana nabakabaka amin'ny lafiny rehetra i Madagasikara. Ny dikan'izany a dia misy ny atao hoe ireo mpizahan-tany tonga eto, misy ireo mpamangy fianakaviana tonga eto, misy ireo atao hoe manao asa ho an'ny orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana misy tonga eto. Aera Madagasikara de misy azy na hatrany Anosibe zany na hatrany amin'ny Sainte Marie na hatrany amin'ny faritra rehetra ny any amin'ny sisiny any dia feno reny olona reny a marina fa nanao vaksiny tany amin'ny tany a tsy misakany zany a tsy hitondra ny otrikaretina covid-19 izy ary am'izao fotoana zao a ny otrikaretina covid-19 a de misy atao an'ity le hoe omicron zay malaky mifindra sy manao atao an'ity tokoa. Isika malagasy nefa de atao hoe mafy loha ary ataoko hoe tsy afaka ny anao zavatra raha tsy andray andraikitra raha tsy voadony indray mandeha. Araky ny tegniko teo hoe isika dia miara-maina amin'ny covid, ny vaksiny be de be jerim-potsiny ka eto aho zany de efa mitarika atsika rehetrarehetra ho avy tiany ririnina tsy fantatra zay ho avoakan'io ririnina io, tonga koa ny mpizahan-tany zay hoentin'ireo kompania mpitatitra nabakabaka be de be tonga eto amitsika eto reo de hifanerasera am'raha malagasy. Isika nefa raha ataony sahala anisan'ny atao hoe vita vaksiny zany am'izao fotoana zao a amin'ny olona tokony ho vita vaksiny ny malagasy de mbola tsy mihoatra ny 500 akory nefa de tonga eto amitsika le vaksiny le atao hoe vaksiny tena raitra be avy any amin'ny amerikanina, vaksiny tena raitra be avy any amin'ny européanina fa de jerentsika fotsiny ka hoy za hoe ataovy ny vaksiny fa io any nahafahanao miady am'ty aretiny ty, tsy ho voany ty aretiny ty, ahafahanao manatanteraky tsara ny adidy sy andraikitranao na any amin'ny any fiarahamoniny zany na any amin'ny asa mandrara zany na any ampianarana zany na amin'ny retraretre fa so lasa anatriny tonga ny ririnina ka ho zava-doza indray ny tranga eto zay tsy fantatra ny zavatra hitranga eto satria n'Andriamanitra rery any mahafantatra an'izany hoe zao ndray ny zavatra hitranga eto fa isika de aloha araky ny fitenenana hoe aleo misoroka toy zay mitsabo fa sao sanatry ny zany am'izao vaninandro ririnina zao ny fahasahiranana amin'ny ara-tsakafo efa olana araky ny fiten'le olona zay hoe mihinana tsy fihinana azy hita ary eto ara de mbola ampiko indray mandeha sendra nisaka tamina eny am'ireny le fako reny matsy misy tompony matsy le fako reny dia tena mandeha moa de hita de ahoana député ahoana zao tena am'le fako be de be tena lozy ty député fa ahoana na le fakonazy aty efa tena miona efa tsy zao tsony ny qualitéany de fa ahoana talozy izy zay am'ty fako ty de mba mahita karokaroka amin'ny fako eto de mba mahita 3,000 isan'andro mba alaina amy zavatra alainao zany a de amidy de mahita 3,000 zany hoe le zavatra amidy le fako sy vaninao zany a dia mba ahitana 3,000 zany zavatra amidy eo fa am'izao fotoana zao izy a zara raha mahita aza 1,000 de fa ahoana de le qualité an'le fako mihitsy zany ny tena efa tsy izy tsony e fa inona zavatra tena zava-doza député ny mitana ihany a fa reoaka dikitay zavatra tena tsy zany ozy izy no hitana ihany ka tena tiako tenenina hoe zany ny fiainan'olona fahantrana sy mangiry firy ohatran' zany ny fiainan'le olona mbola ampy sanatr'in'zay iampy aretina indray a de makaiza dia rehefa zany ny zavatra mitranga tadivo tsara fa
5 malagasy am'izao fotoana zao tena anatin'ny fahantrana tena anatin'ny fahantrana lalina de eritrereto hoe raha izany vahoaka zany no mitrotra satria tsy hitantsony ny fandehan'ity fiainany ity de makaiza Madagasikara de ho zay hoe ho atsika zany a mafarafaratsiny mba salama aloha de afaka mitady zay hoanina ao anatin'ity olana be zay apetraky mifanjakana ity amin'ny resaka fitadiavana andavanandro sy amin'ny fiainana andavanandro sy amin'ny fiainana any ambanivohitra rehetrarehetra any amin'ny lafiny indrindra zay tena olana de aleo tena mba mijery le fahasalamana aloha dia ny fanaovana vaksiny le tompoko tena hoe ho atsika malagasy rehetra de tena mba ataovy le vaksiny ary mba hajao a ireo fepetra rehetra amin'ny fiadivana amin'ity arety mandozy ty ny sasany matsy a dia misy hoe apetraka amin'Andriamanitra ho amin'ny katolika matsy de misy hoe mpiarony amin'ny fifina amin'ny aretina mifindra de misy masindaroka tsy vitany hoe mivavaka amin'ny masindaroka fotsiny ianao de hoe hiaro anao izy amin'ny arety mifindra fa ianao tsy mitandrina ko de taraikeo anao de zay de tena mba miangavy na masolombavam-bahoaka fitiavana atsika malagasy ataovy ny vaksiny fa io vaksiny io ny afahanao mbola miaina aritra renitsika sao tsisy mahafantatra dia mba tsy atongavany nenina tadio fa nenina aorinany tatsa fa tsy aloha ilazana de mba tsy atongavany nenina dia mba ataovy ny vaksiny a ary ajao reo fepetra rehetra amin'ny edina am'tya vaksiny ty de ny fitondrana ny arovava sy ny orona ny elanelana ny fitondrana ny fampiasana savony ny gel ary ny tsy fandraisantana sy fandoroana zay angamba tsotsotrotran'iny fa tsy teny zavatra betsaka manko covid fa de hoe ataovy ny vaksiny sady tsy elam-bola tsy vidiny oa fa mandeha mijery toerana eny amin'ny CSP2 tonga de vita vaksiny ianao a mba elana amin'ny mety ho fahafatesana tapoka satria ho avy ny renina zao zay angamba ny amin'ny tsotra be fa tsy to lava faniry efa safotsika daholo ny lafiny ara-pahasalamana ara-sosialy sy ny sisa fa hiditra resaka ara-politika an'izay tsika député Rambo de tamin'ny faran'ny herinandro teo a am'le fandarana tsy hotomporano io raha vaovao rentsika de nanamafy ny mpitondra teny gouvernemanta izy fa misy le mpitondra teny filoha na zany hoe no amafisina zany le communication d'état zany ny hoe tsy mbola manana heritreritra hikitika code électoral zany ny fitondram-panjakana resaka seniny resantsika de fantatra fa am'ty herinandro ty de isy ny conclave eo amin'ny senisy ministre ny atitany lakamisy soma andinika ny mahakasika indrindra ny tontolo mpifidianana zany hoe taitra zany le fanjakana am'izao fotoana zao satria nanomboka ny ainga le dinika savaranonanto concertation nationale tamin'ny herinandro teo iny zay nandiniana manokana ary anisany adevitra lehibe eo no momba n'zany hoe cadre juridique mahakasika ny tontolo mpifidianana zany de rehefa miresaka an'izany tsika de ny code électoral miresaka an'izany tsika de ireo lalàna samihafa zay ao anatin'izany ohatra ny vola ampiasaina hiatrehana ny fampelezan-kevitra sy ny sisa de variana ihany tsika député Rambo maheno an'izany fa inona kay ny eritreretin'le fanjakana ny amin'ny hoe tsy manana eritreritra izy hikitika lalam-pifidianana dikan'izay zany lalany efa masaka iny lalany efa hitany iny na ho doublon na triplan tamin'ny 2018 dia tsy te hiraraha mihitsy mifanjakana zany am'izay adevitra rehetrarehetra zay efa nentina teo anivon'ny fiarahamonina na ny fitoriana zay nataon'ny diaspora na ny fanadihadiana nataon'ny collectif de candidat na ihany ko ny conférence de presse sy ny fanazavana nentin'ny filoha lefitra ny seni sy ny filohan'ny seni teo aloha mikasika ny fisiny zany hoe tout blanche anarana ny verimerina ary tsy fahadiovany lisy mpifidiana zany fa na inona zany adevitra entina de manomokon-doha an'le fanjakana iny zany ny valokafatra iny ho avy ny conclave taorinana zay dinika savaranonanjo zay de hita le fanjakana hoe matahotra ary misy zavatra harovany ao député Rambo tamin'ny fandarana ataony tokoa ny ministry ny serasera sy ny culture zay mpitondra teny ny gouvernement de nyteny hoe 2019 hatramin'ny 2022 zay tsy nieritreritra no code électoral koa izy zay nanao am'ty amin'ny 2023 ary 2023 io code électoral tamin'ny 2023 io a no
nalany filo am'zao fotoana zao ko maninona no 2018 tamy 2018 no nalany filo tam'zany ko maninona no kitiana de zay ozy izy tsy mieritreritra mihitsiny ny an'olo ny ikitika ny code électoral zany ane zany de midika fa tsy misy mihitsiny zany finiavana avy amy ty mpitondro ty na de eo aza reo fanakianana maro be momba nyty code électoral ty na zavatra hoe zava-baovao tiany hoentinao aza dia tsy porofony amin'ny asa atao kory ohatra hoe miteny izy zao fa asiana mifidy ny diaspora ny ivelany any de ahoana moa zany fomba ifidianandreo diaspora reo amin'ny fifidianana zao zay teneny hoe tsy maintsy mifidy amy 2023 asiana mifidy amy 2023 tsy maintsy kitianany zany le code électoral le sady atao fifidianana tsotsotra ry fotsiny hoe efa nytena zay de zao nanaovana azy zao nanaovana azy kanefa zao le fifidianana le am'le code électoral io le fifidianana atao io inona no atao hoe fifidianana ho tsy maintsy hoatrehan'ireo diaspora reo fifidianana filoham-pirenena ve a de manao reo fifidianana député ve a de manao reo fifidianana zany tsy maintsy fikitiana le code électoral zany zavatra zany ka ilay mpitondra tenin'ny gouvernement raha miteny an'zany zavatra zany a dia hita mihitsiny fa miahiahy be izy amin'ny zavatra mety hitranga amy fifidianana io satria raha vao kitiany io code électoral io dia tsy maintsy hitranga zany ny fifidianana mangarara aloha inclusivité any ny rehetrretra zany amin'ny amin'ny élection zany amin'ny fikitian'ny code électoral io dia tsy maintsy andeha zany zay baziny atao hoe bazin'ny élection tsy maintsy andeha zany fikitiana an'io liste électorale io zay araky ny teninao atao liste électorale doublon io aneny na tonga andraro na resy tamin'ny teo satria nisy firiny doublon taminy fifidianana teo kanefa raha vovokitika io liste électorale io de tsy hitrangatrony zany fa tsy maintsy andehany aminao hoe ary proposé mihitsy ny olona hoe any amin'ilay liste électorale alphanumérique tsika sao de avadio any am'ilay biométrique fa any ny tena ahitana mahitsy ny tsisiny fraude électorale tsony zany zay natonga ny fifidianana ho gidragidra teo zany nahitana andreny doublon reny zany ka zay eto zany dia 8 taony ataon'ny senis ny ministère ny intérieur ary ny ministère ny intérieur sy ny senis zay anao conclave huis-clos moa zany amin'io dia araky ny tenina atao reha momba ny tontolon'ny fifidianana ary miazany ny tenandra ndraiky de ny voany eo mikasika ny refonte liste électorale zay tsy maintsy ho jerentsika eny amin'ny fotony zany satria any amy fokotany any zany no petrahan'ny resaka refonte liste électorale ary rehefa tsy any amy liste électorale no madio sy vita ara-dalàna de tsisy fifidianana milaminy eto ary olo zany no ateraky ny zay valim-pifidiananao ary ohatra ka anyny tsy milamina ka eto zany dia miteny mihitsiny am'le hoe amin'ny ministère ny atitany sy ny senis zany mba tsy hanao mba ho tena ho zava-dehibe mihitsy ny fametrahana ny liste électorale lary tonga de fanomboka teny zao amin'ny fanolonan'ireo président ny fokotanindreo satria any manomboka le izy any maty liste électorale amin'ny alala fifidianana ary tokony taterahana ary tokony mipetraka mihitsy ny tao amin'ny passation ny nisy ny atany teo aloha i pera olodera sy ministre tokely am'izao fotoana zao ny fametrahana ao aminatin'ny fifidianana ny filoha-pokotany fa rehefa mazava matsy ny filoha-fokotany efa hoe filoha-fokotany voafidy no ao de efa mazava tsara zany fa efa mahafantatra tsara ny olo anao fokotany mahafantatra tsara izy fa tsy filohan'ny fokotany napetraka zay anatanteraka fotsiny ny baikony fitondram-panjakana fa raha tena hoe filoha-pokotany voafidy izy dia tsy eritreritra zany fa zay ampandroso ny fokotany jerena indrindrina any amin'ny jerena izy mpividana zava-to zany am'izao fotoana zao de na ny filoha-pokotany am'izao fotoana zao zany hoe tsy mahafantatra akory hoe am'le chiffre enina amy karapanondro zay efa teneninao atsika rehetra mpikatroka timma rehetrretra zany sy tompona ndraiky to amin'ny fokotim fa am'lay karapanondro iny
misy chiffre enina ohatra zao ny Antananarivo neny boribory tamy faefatra 101 241 de le 241 iny lehilahy iny dia ho an'ny vehivavy 101 242 vehivavy de ansanareo de fa mijery raha ohatra hoe zahako zao raha Mosalamy Emilien de tokony ho jereko na zany hoe 242 sa 241 de tokony ohatra zany io zany ho an'ny rehetrarehetra fa tsy onona fotsiny am'izao ka efa anjarantsika efa zavatra goavana be zany satria raha ny tena izy zany hoe raha zany zavatra zany ny diso de tokony tsy mitombona koa zany lista électorale kanefa tamy farany teo dia misy olona ray manana ny larana karapanondro telo zay no natonga an'le zava-doza tamy fifidianana teo de tokony efa jerena koa ny am'izao fotoana zao ny liste électorale io ihany efa ataondrareo zany de izao satria tadiofa ny liste électorale de miaraka amin'ny karapanondro de am'izao fotoana zao efa ezahany eny amin'ny fokotany ary misy eny amin'ny fokotany eny boribory tamy faefatra ankizy tsy ampy taona no anaovana karapanondro mila mailo ny rehetra mila mailo zany hoe iny olona ankizy manana karapanondro tsy ampy taona izy zany de mandeha makany amin'ny président amin'ny fokotany hoe zako manana karapanondro aiany nanaraka ato amin'ny téléspectateur ty zay zany de tokony efa mailo am'izay koa zany tsika rehetrarehetra eny amin'ny fokotany eny tsika pikatoko amina tokotima eny amin'ny fokotany mijery zany zavatra zany fa zany zava-dozy zany no mitranga any amin'ny misy atsika any ary efa misy fokotany ao amin'ny boribory tamy faefatra efa iseho zany zavatra zany ary de mandeha routine fotsiny le fanaovana an'lay karapanondro fa tsy tena misy fijerena hoe tena ampytaona marina ve ty zazy ty sy ndretrehitra tadio fa raha zaza tsy ampytaona 90 zany 90 taona zany no asaina manao karapanondro de mba eritrereto hoe itombo firy ny isan'ny olona mpifidy zany ao amin'ny fokotana anankiray ka zany zavatra zany tsy mety ary lavinay akitsy rano eto tsy fikitiana ny code électoral ary zany no efa atao amin'ny concertation nationale am'izao fotoana zao satria tadio tsara fa ny tontolon'io fifidianana no diniano ary ny fifidianana di manomboka any amin'ny liste électorale de aveo manaraka ohatran'ny manaraka ny lalàna mitrasika an'izay io ane zany tadiavindrareo zany de ny ohatran'ny amin'ny ao amikantso hoe ny règlement de fandry zareo de ny mpitsara efandry zareo le mpitsara mangalatra ny seni efandry zareo tsy misy anankiray mihitsy mba hoe hitanao mba hoe mba nerahana hoe ny fidy an'io fa de andry zareo menakavy ny commissaire ao matsa ny ACC de andry zareo kinamo de zay ne mba tonga an'ty mpitondra teny gouvernement ty hoe jitsy manetretriky iny satria andry zareo daholo na ny lalàna mitrasika ny fifidianana na ny mpitsarany fifidianana na ny commissaire au matsa ozy ny fitenenana andry zareo daholo de zay de efa mitika zany fa tsy angarahara mihitsy ny ty fifidianana tya raha nieritreritry lay raha mato mpitondra teny gouvernement toa fa dia araka zay hitondrana azy koa za hoe raha izany no mito de verina miteny ny solomavambahoaka honorable fetraty hoe rehefa tadiavinareo nkinotana de ho avy izany zany satria nareo no atao hoe mikitikitika voditsovaly de azo dako nareo mifarany azo ny maloto nareo mifarany angeren'ny sovaly nareo mifarany satria zavatra tokony ilamina tokony tsisy an'zany tonga de efa zany nataonareo tsy anao kefa korotana ny tadiavinareo dia nareo any mitarika an'io de tsy hiteninareo hoe ny mpanohatra no mitarika an'zany fa ny vava avoakanareo mahatonga ny olona mitondra fanafitoinana ary tonga ny olona hitrondra tsy tsandraka an'zany ary io lalàna isaky ny folo taona isaky lalàna isaky ny folo taona hoe tsy maintsy atao hoe tena tsy maintsy atao ny refonte zay ka raha avy any aminareo fanafitoinana de anjaranareo fa dia eo tsika mahita izy fa zay kosa aloha de tsy anaikitsony eto hoe efa tratranareo zay indroa fa zay de tsy anaikitsony am'ty fantelony ty de aleo azava mihitsiny resaka aleo azava ny lalao ny lalàna mifeny lalao am'ty resaka ty fifidianana tya fa dia makany amin'ny concertation nationale tsika hijery momba ny tontolon'ny fifidianana io fa rehefa izany dia tsy laminy fifidiananao ary tsy angarahara mandrak'izay fifidianana io le mauvaise foi an'le fanjakana zany de miteram-bo zany de hita mibaribary foana am'izay le zay ataony de eo ihany ko le hoe seni
seni zany zao raha araka io endriny io de tsy anana an'le crédibilité mihitsy le élection karakarain'le seni eo satria anoy an'le lala masaka le alatra sy le fanodikodonana sy le zavatra tsy mety zay nataon'le teo aloha de zay foana zany le kolotsaina zay voizyn'le mpitonina am'izao fotoana zao fa io moa araka le teninao teo hoe de azy ny azy misy teny malaza be zay hoe lozan'zay niviany fanafotonany io fa tsisy olona anaiky hoe reto olo reto zay olona nitapo-pahefana zay olona mifikitra am'le fahefana no ndeha andrebirebya no nde hanao an'le lalandiso foana de mieritreritra ny voaka malagasy sy ny mpanao politika sy ny acteur politika ny société civile sy ny tsisy za manko nignorena ao anatin'izany hatramin'ny bailleur de fonds zay mamatso vola ao anatin'le basket fond le élection no atao tsinitsinina mihitsy am'izany satria inona moa nitanjona fifidianana e de hoe fifidianana mangarara fifidianana ekeny rehetra ary fifidianana madio ekeny rehetra mivaliny eo ka ahoana ny azonao ana transparence ahoana ny azonao ana resaka hoe crédibilité ana élection accepté par tous raha ohatra ka élection efa truqué efa makany amin'ny fironana zay angamba no ahafandrareo mahazo an'le 53% député Rambo zany hoe tsy maintsy mangalatra vao mahazo 53% de mandeha am'le mokondohana ka io ny tokony ijoroany rehetra hoe efa manao io ny acteur politique rehetrarehetra mitambatra ary efa anandroso le sy dinika savaranando fa tokony vao mainka ny rehetrarehetra zay mieritreritra fa ho candidat na élection présidentielle io na législative na communale ny tokony ijoro ary tena tsy anaiky mihitsy satria tsy terrain ratsy akorina ary tsy efa inona moa zany le hoe arbitre efa manana fironana nde tsara lalao everitsika fa tena mampidy-dozy zany député Rambo maraparana antsika azy dia na ny communauté internationale zany hoe de mitaky an'io hoe inclusivité any amin'io resaka fikarakarana fifidianana sy ny lalàna mo fifidianana rehetrarehetra io faniry ary matony communauté internationale la miteny azany dia satria hitany na rehefa tenentsika teto fa tsy nilamina ary tena tsy tao anatin'ny fangarana tanteraka ny fifidianana atao amin'ny farany tao ary am'izao fotoana zao moa araky ny resantsika teto tamin'hery raha tsy diso de efa misy enquête mikasika lay atao hoe nanaona marina fifidianana tamin'ny 2018 tao tena mandeha araky ny tokony hoe sa tsy nandeha de miandra an'izay tsika fa ny am'izao fotoana zao na au niveau eo anivon'ny communauté internationale union européenne sy ndray raha de miteny hoe tsy maintsy atao mangarahara ny fifidianana ary zay valiny eo de tsy maintsy ekeniny rehetra zany hoe mangarahara zany zany de mila ny fandraisana anjaran'ny hery rehetra na ny eo anatin'ny fitondrana anatin'ny mpanohatra amin'ny fanaovana ny zavatra eo inona moa ny zavatra tadiavina am'zany de zao hoe aleo azava ny fitsipiky lalao tsy fitsipiky lalao tsy eo ampitondra ihany manao fitsipiky lalao fa mba jerena koa hoe inona ny avaty amin'ny équipe adverse hoe tokony ho apetraka koa fa satria tsy madio lalao raha vao tsy mazava ny fitsipika de ma hoe ahoana koa mpitsara araky ny teninao tao de ahoana ny eo amin'ny ACC fa zany zavatra zany midika fa efa eniny communauté internationale zao ny tenin'le mpitondra tenin'ny gouvernement tatao hoe ary tadio fa atsika raha anao an'izany rehetrarehetra zany de tsy maintsy angatabolany de na izy ara tsy ame mianga zay fanjakana manko zay satria ny hevitry ny gouvernement zany nentin'iny fa tsy ny hevitry ny hevitry gouvernement io ka de tokony eritreritra amin'ny mpitondra ny communauté internationale hoe fa ahoana koa nataony reto zany safe zany tsy eritreritrany hoe tena ampanjaka ny démocratie tsy mihitsy zany ty fanjakany ty fa tonga de anao lakilosy tokana avy any ambony any de tiano izy ze fandehanao fandehany ary tsy sara za mino somatoky fa tsy adala koa ny communauté internationale ka mbola anampy ohatra olona ohatran'izany raha izany ny fotopisainana satria tady tsara fa ny olona reo samy matimaty am'ty démocratie ty kanefa raha izany ny fotopisainana ami'trango eto dia tsy hisy mihitsy ny eto amin'ny tany sy fanjakany ty de rariny raha ohatra ka ampifilafilain'ny olona zay vo azo volatsika satria tsy manaja ny tena hoe démocratie sy ny fangararana amy zavatra etra atao eto am'ty fitondrana ny tany sy ny fanjakany ty zay angamba no azoko tenenina fa atsipy ny teny any amin'ny atsipy ny tady any atandrokon'omby atsipy ny teny ampomy malala ho atsika rehetrarehetra eto amin'ny firaisany eto amin'ny boribory tany faevatra de efa nisy teo consigne anomenatsika amin'ny asatsika any tamin'ny vorina farany teo ary efa tapitra ny herinandro omenatsika any le
avako aby tompona ndraiky tato amin'ny fokotima atao amin'ny boribory tany faevatra de efa tokony mba hiverina lay taratasy zay nomenatsika mpikambana amin'ny fokotima ahafahana mandeha midingana manaraka indray amin'ny fametrahana ny mirafitra mipetraka tsara amin'ny distima zay angamba no azo tenenina faniriny androany fa dia mankataka amin'Andriamanitra mba omeny fahasalamana indray amin'ny herina am'ty andro manaraka rehetrarehetra tia dia ho tafahoneto indray amin'ny heriny androany takzao. Makasitraka ny député colonel Rambotsika zay atao boribory tamy faefatra tam'izay dindinika famelabelara-kevitra fandalinana niaraka tamitsika zay tena tsy azo atao tsinitsinina mihitsy ny ady hevitra farany teo tsy hoe ny rehetra efatra ny loha hevitra netiny teo zay mifampidindiniana tamitsika fa ty farany ty mila mailontsika satria tena le goude pouvoir le fitiavam-pahefana le mpitondra fanjakana tena te hifikitra de manao an'izay fomba rehetrarehetra manao manipulation na chiffre any amin'ny sondazeko manao an'ity resaka rehetrarehetra ty fampandrina disa amina vidim-piaina manao fandady ladina mihitsiny satria efa heritaona mahery sisa tsy ho tapitra le mandat de miazakazaka mandady lady any amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fivorina any Washington zay réunion de printemps mahazatra fanao isa-taona akoatra le assemblée annuelle fatao isaky ny volana oktobra any hoany de nandeha anarareo tamin'ny malagasy le mpitondra amitsika zany hitondrana n'lay boky angatahana le PM sy lay plan de national de redressement mikasika indrindra an'lay resaka poste cyclonique akoatra le fond vert na climat hoe miandrandra zato tapitrisa $, koa tsika am'izany zany hoe mikary bola mafy mihitsy mikary kevitra anao zay ifikirana fahefana le fanjakana satria efa tsy tavavoaka le baolina tena ho resahantsika io ary tena ampidiritsika mihitsy ny any amin'ny tena fahafantarantsika ny zava-misy ho atsika vahoaka rehetrarehetra ny amina hoe nolangaina sy ny fitahantsika tamin'ny alalany ty fanjakana ty de io zany lasa miazakazaka ndray any Washington raha mifandeha ny fivorina any Washington ge mazava be mihitsy ny fivorina any Washington any amin'ny réunion de printemps zany dia reo azo lazaina fa acteur zay mpikambana ao anatin' zany ary efa saiky voafetra ny dirigeant aty amin'ny secteur public de mazava be ao anatin'izany ny banque centrale ministère des finances ny tokony mitarika an'izany ministre ny finance ny resaka développement zay misehatra am'izany ny société civile ny parlementaire araky nambarany député membre bendrina tamitsika teto ny secteur privé mazava ho azy de reo représentant na organisation na société civile zay ny tokony hiarika an'izany fa maninona chef d'état no mandeha any de hoentinao anatin'ny taratasy ny plan national de redressement poste cyclonique satria tsy manana vahaolana tsony le fitondram-panjakana nanao an'ilay état de sinistre national Madagasikara tsy manana vahaolana koa anatiny hoe anao relogement tsika anao an'ty tosika famentsy ny rehetrarehetra ty tena valaka tanteraka reraka de rehefa tsy manana an'le vahaolana tsony nefa maivava manoloana le communauté internationale amin'ny alalan'le bailleur de fonds hoe tsy ara-dalana am'ireo de lasa tsy maintsy miazakazaka ny solelaka angataka ndray de mitondra tota taratasy atrany am'le PM izy ty zany coquille vide tena tsisy nininona le UM mivadika PM le initiative émergence Madagascar mivadika plan émergence Madagascar nandritra zay telo taona zay tsy tafanga mihitsy le PM nefa voalaza fa ao anatin'io le drafitra hanatanterahana ny level rano telo ambin'ny folo de tsy gagitsika raha ohatra ka tsy mandeha mihitsy le réalisation les travaux 12% ozy zareo de décortiquer le 12% décortiquer le izy de akany angla samihafa ka misy 48% nefa anaty réalisation misy zao pourcent efa mandeha any sinsisa de lasa 52-54% io mampime le fanjakana reo olona tena mampime ary mampime mahasositra satria le ady akafetsena nentina hita tanana an'le firenena fa tsy le zavatra tena natosaina de lasa miazakazaka le filompionena mihitsy mitarika le délégation angataka aminareo ndray zay tompoko de asa aloha zany zao raha ohatra ka antanina
hoe meo kely hoe manao demande d'explication kely zany ny banque mondiale sy ny FMI fa inona moa zany tompoko natonga anao ny teny tamin'ny 2018 fa tsy mila anay zay indrindra mantsy ka aloha anao demande d'explication mihitsiny ka tsy zaka le fitondrana manko ny tenena hoe convoquena fa raha ny tena izy ao anatina fivoriana lehibe ohatran'izao satria roa ny réunion fatao isa-taona ianivon'ny banque mondiale sy ny FMI réunion de printemps sy ny assemblée nationale assemblée annuelle zany le assemblée annuelle io de tokony natao any Marrakech io any Maroc volana octobre Marrakech fa tsy natao any Marrakech indray le izy satria nisy anton-javatra maro be no le covid-19 de navadika ty Washington na lizy fa lasa niazakazaka le filoham-pirenena de hoe nangataka fiaonana inona fa nga ilainy andray fa matsiny ny banque mondiale sy ny FMI zay manko le fanadiovatena nylay mpitondra teny le filoham-pirenena hoe tsy ny convoquena izy fa isika ny nangataka de reto ny document hoentitsika efa nelolanana avy any gouverneur amin'ny banque centrale ministre ny finance sy ny rehetrarehetra de zao hitondra le plan national de redressement le plan national de inona moa izy teo rino reconstruction iny le tamin'ny voalohany de nouvelle de redressement de ny anarany amin'ny teny gasy nefa mivady drafitra sy ny tsolo-drafitra eo ihany vady drafitra national fanarenana de hoe drafim-panarenana nationaly de tena manavesa olona misy le fanjakana marina mafy de anjaratsika vahoaka hoa mba mitongava sainy mba mangala edy onindray mibelaka mijery ny zavatra ahirato tsara ny maso fa rehefa mijery an'izao situation rehetrarehetra zao tsika efa miodikodiny eo amin'ny faribolana tsy tafavoaka etsony lay fitondrana de rehefa tsy tafavoaka tsony izy de io sisa mandrirarira de mivadika diversion zavatra hafa ato de mamoriporin-javatra hafa ato de mamoriporina langazy ato de anao conclave ato de anao colloque ato de anao anty hoe anao zavatra inona no vita amin'ny fanjakana amin'le fanjakana tsisy vola mbola ho resahana isirina rehefa avy eo ny jiramara réquisitionenao ny Jovena amin'ny filoloro de lasa mitory ny Jovena tamin'ny octobre 2021 de mbola lasa mitory faharoa manao sursis en exécution an'lay réquisition zay napetraky ny fanjakana any amin'ny Jovena amin'ny tsy maintsy amoahana le filoloro satria inona ny antony raha ohatra ka tsy mandeha zany tsisy anjany filoloro tongo zany akoatra ny resaka carburant sy ny rehetrarehetra dia tsisy jiro reto risque na explosion sociale zany dikan'izay manetsina lavaka kely be da be le ataon'le fanjakana amin'izao fotoana izao rina efa tsy hitantsony zay iainana de izy mandeha mangataboly io sisa any mivondrony raisam-pirenena de izy tsika hoe ny andro rosy ny mangataka de tsy mahatafavoaka azy zany fa lasa culture koa le izy satria zao na de mieritreritra ry izy hoe tokony ho tafavoaka ihany fa efa ao anatin'ny sainy le hoe aloha mangataka satria zay sisa mifaraheviny ahafahany voaka ao anatin'le zavatra rehetrarehetra be loatra le fampanantenana natao de mifatorany vavantsikelikely izy rina de inona ny ataony izy io le teny nataony ihany no laviny amin'izao fotoana zao ohatra n'le signature nataony tamin'ny transition ihany reny eny le signature de io mivadika zavatra filo izy rena rahabe mananjara ka zay indrindra mantsy namana faniry amin'ity le hoe fiara-miasa amin'ny any velany ity rehefa tena jerenao zany le toe-javatra dia tena ny fiara-miasa amin'ny any velany indrindrindra amin'ny ireo mpamatsy vola mahazatro ireo dia tsy hainy le régime amin'izao fotoana zao zany ny sehatra ao anatin'le izy zay averiny zareo hoe vita ny zavatra kitaitaitra fotsiny izy ity taitaitra anao de miteny zao ary ny fanontaniana mipetraka de ity hoe inona moa no nanosika ny mpitondra fanjakana tamin'ny fotoan'androny ty régime ity zany ny teny hoe raha mbola ireo mpamatsy vola mahazatra ireo no iaraha Madagasikara miasa de tsy voatra mihitsy tsika na hatrany amin'ny 10 taona ara 2022 apio 10 taona firy zany amin'ny taona firy zany efa ny amin'ny taona 2080 zany zay ny dikan'izany 2080 mahery zay ny dikan'izany zany hoe raha mbola miara-miasa amin'ireo mpamatsy vola mahazatra eo zany hoe banque mondiale ny FMI ny vondrony européenne sy ny sisa
alao mantsy ataontsika tena fakafakaitsika kely ny fitenenana iny fa le izy koa ohatrany hoe verimberina foana tenenina fotsiny de ohatrany tsy azontsika le izy fa zao no nyteneniny mpitondra fanjakana hoe raha mbola ireo mpamatsy vola mahazatro ireo no iarahantsika miasa dia tsy androso mihitsy Madagasikara na de afaka 10 taona azy 2022 apio 10 any am 2082 zany de mbola tsy androso Madagasikara raha mbola ireo mpamatsy vola mahazatro ireo no iarahana miasa. Inona na tonga amin'ny mpitondra fanjakana iteny zany? Zay le fanontaniana zany. Inona na tonga andrareo iteny an'izay? Satria taitaitra fotsiny. Ka ny fitondrana firenena tompoko tsy vita ny taitaitra. Taitaitra fotsiny miteny zany. Enao firenena mbola sahirana, enao firenena atao aorianany 2009 enao mbola firenena nandalo tetezamita nohon'ny crise politika izay mipotra avy any ananina tany, izay niketriketrika an'izany, tsy hiverina amin'izany intsony tsika. Fa ny toe-karena mbola faible. Ny arenanao tsy voafehanao fa gabiraraka mivoaka ny velany. Vao tamin'ny herinandro tsika miteny resaka volamena misy foana lasa ary resaka vato lasa ary any kotana any de tsy hita. Ny resaka arenan-dranomasina trandrahan'ny olona miaraka amin'ny arato be amina kilometatra sambo avany naninany amin'ny firenena any ivelany any tonga aty zany ara tsy voafe. Zavatra atao hoe tena hoe le fototra tsy voafe eto Madagasikara iresaka nio Fohy Lourdes resaka Jirama sy ny namany io mantsika rehefa aveo ahitantsika hoe aive ohatran'izany marina le izy dia miteny an'izany le mpitondra hoe raha mbola ireo mpamatsy vola mahazatro ireo ny raha miasa de tsy androso mihitsy Madagasikara na de ho afaka 10 taona azy. Fa nga izy ty vitan'ny fientanam-po fotsiny. Zao enao zany zao volana avril 2020 sy 2021 alao tsika olo-pirenena manaraka tsara. Alao tsika manaraka tsara. Dia lasa le mpitondra fanjakana mandeha makany Washington. Fa izy avy le any Washington reo le mpamatsy vola mahazatra hatramin'izay. Na convoquena na hoana na inona any aloha ny mpitondra malagasy izay nyteny hoe raha mbola ireo foana ny raha miasa de tsy ho tafavoaka sika. De anao ohatran'ny Korea Avaratra zany sa anao ohatran'iza? Fa itsika tsy tafavoaka raha tsy miara-miasa aloha am'ireo mpamatsy vola mahazatra ireo. Ianao nefa tia miteniteny zao lasa ndray ianao mandeha makany de manontany am'izay raha mpitazana zavatra tsotra kely zany manontany am'izay zany lay vahoaka malagasy hoe fa inona no tena izy? Zay zany le fanontany, inona ny tena izy? Iara-iasa am'ireo ve sa tsy iara-iasa am'ireo? Zay. Fa raha zava-misy aloha zany dia le mpitondra fanjakana ihany no manda le zavatra teneniny rehefa jerena ny zavatra ataony am'izao fotoana zao. Zany hoe le zavatra teneny hafa fa le zavatra ataony hafa. De lasa makany am'izany hoe Washington zany, États-Unis ny dikan'izany amin'ny resaka hoe mpamatsy vola. De zay mbola eo ihany, eo zany zao de fa mibaribary mihitsy, tena mibaribary hoe izany no fomba fitantanana firenena, mibaribary hoe izany no fomba iarahantsika miasa ataoko hoe isika satria isika firenena malagasy ny fiaraha-miasa amin'ny any velan'izany tompoko mila fahaizana zany. Ary ny zavatra tenenina eo am'sehatra iraisam-pirenena de saripady. Zay le izy. Ianarana zany any amin'ny enam, satria amin'ny enam ao ery Androbe, satria amin'ny enam ao misy resaka momba ny diplomasia. Fa ny resaka fiaraha-miasa amin'ny resaka iraisam-pirenena dia mila fahamatorana sy mila fahaizana ary indrindra mila fitandremana. Satria le zavatra teneniny iny tsy hoe ny fitondram-panjakana ihany no hoe ho anontaniana am'izany fa ny zavatra teneniny
dia miatraika amin'ilay firenena iray manontolo sy miatraika amin'ilay antsoina hoe repoblika ny Madagasikara eo amin'ny sehatra raisam-pirenena io satria le izy resaka hoe fiarah-miasa aloha zany amin'ny hoe fiarah-miasa amin'ny mpamatsy vola mahazatra resaka toe-karena zany resaka finance zany resaka vola zany fa tsy afa-misaraka amin'izay ny resaka diplomasia satria ianao eto Madagasikara ny sehatra iarahanao miasa any ivelan'ny Madagasikara any ivelan'ny morontsiraka Madagasikara any Washington ny resaka eto mila fahaizany zany mila fifehezany zany fa tsy mandeha fotsiny amin'izao karenao zany raha miteniteny endreny hoe raha mbola miara-miasa am'ireo de tsy ho tafavoaka mihitsy mandritra ny 80 taona de iza no izaka an'izay ny mizaka an'izay dia ny firenena iray manontolo ilay malagasy iray manontolo ohatra anankiray zany zao raha nanapa-kevitra Poutine hoe hidaroka bomba ny Ukraine de zay fanapaha-kevitra Poutine zay metraika amin'izao tontolo zao metraika amin'ny Rosiana metraika amin'ny Ukrainiana metraika amin'ny États-Unis metraika amin'ny Europe fanapaha-kevitra olona anankiray io izay resaka izay teny no teneniny Poutine hoe zao no atao zao no atao zao no atao de mizaka mivokany daholo zany zao de ohatran'izany ihany koa ty ka le fiara-miasa amin'ny mpamatsy vola ny velany io dia asa hoe ahoana ny fandehany zany fa afa ny teneniny eto dia hoe tsy ara-iasa amin'ireo fa tsy tafavoaka raha na de hoe 80 taona aza de zao nefa lasa makany Washington indray zany iresaka amin'reto le mpamatsy vola de itinona manafaniry ny tena mahalasa saina ao anatin'ity raha ity tiany tena mahalasa saina de maheno sika menakavy ny aminy hoe arao tsara hoe Madagasikara de atao inona ozy ho atao pays piloty Madagasikara atao pays piloty volana avril 2024 inona ny dikan'izany inona ny dikany hoe piloty ny atao hoe piloty anie de hoe filamatra i Madagasikara zany de atao firenena filamatra de mipetraka amin'izay raha mifanontaniana raha ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao filamatra amin'inona averiny indray mpandeha Madagasikara dia atao firenena filamatra fanontaniana filamatra amin'inona de hoe zay apetratsika amin'ny mpianatra hoe raha zay ny atao hoe examen filamatra amin'inona de samy mahita sika menakavy hoe filamatra fahantrana ve satria zany no misy eto sa filamatra amin'ny vidin'entana miakatra ve sa filamatra amin'ny lalana ratsy ve sa filamatra amin'ny fifidianana misy doublon ve sa filamatra amin'ny zaza tsy miditra an-tsekoly ve sa filamatra amin'ny inona koa amin'ny tsy fandrimpahalemana amin'ny endrika isan-karazany ve tsy fandrimpahalemana tanàn-dehibe tsy fandrimpahalemana any ambanivohitra sa filamatra amin'ny inona amin'ny kolikoly sa inona sa filamatra amin'ny fitombony tsy anasa zany ny fanontaniana mipetraka satria ireo zavatra ny tonontononona rehetrarehetra ireo tompoko dia misy eto Madagasikara daholo ary iainana isanandro tsy fandrimpahalemana fitombony tsy anasa resaka kolikoly vidin'entana lafo lalana ratsy izao ny fifidianana io mbola resabe fa nisy aloha de hoe ny fifidianana nisy diplôma nisy doublon zany ary ananany sasany diplôma mihitsy angamba ty fanaovana doublon ty satria nisy ny resaka an'izay mantsy hoe ty izy ty ve zany tena misy fahaizana manokana mihitsy ty resaka tontolo-pifidianany ty nefa ny any be sy maro efa mahita hoe misy zavatra tsy nety tao efa olona responsable ambony tompon'andraikitra ambony tao amin'ny CNI no ny teny hoe misy doublon le izy amina tapitrisany no tafiditra ny mpifidy voakitika tao anatin'izany no ny fisian'ny doublon de mbola mety io ka mbola io ihany no atao ka raha hoe misy fifidiana manaraka de zay tsy eritreritra ikitika zao code électoral sy ny sisa eny ariko inona moa zany fa de ho ita eo zany fa ny olona ty miezaka foana ny mijery vahaolana na solution satria le taranaka aoriana sy ny firenena tsy maintsy tsonjovina ao anatin'izy eto amin'ity tany ty ne re olona samy andalo eto tsisy an'izany
tsisy an'izany hoe hijanona eto mandrakizay zany fa tsy mitovy fotsiny hoe rianina nametraka zavatra tsara souvenir tsara ho an'ny taranaka rianina nametraka zavatra ratsy souvenir ratsy ho an'ny taranaka zay lay afipetraka lay izy ka ao anatin'izany rehetrarehetra zany tsy maintsy saintsainantsika tsara hoe ho atao firenena filamatra ho ny Madagasikara pays pilote ho alefan'ny teknisianina mihitsy le izy eo rina zany satria taorianan'le valandresaka ho amin'ny mpanao gazety iny moatsika mpijery mpiaino a de nanao saritsary mihitsy ny famotinana an'le valandresaka ho amin'ny mpanao gazety ny teo amin'ny présidansa de ny pazon'ny présidansa mihitsy rina ny namoaka an'le izy zany hoe tany am'le fomba fiteny eny mba vanona tany sikirinareo de ty le izy Madagasikara de ho atao pays pilote de ny fanaiky ny teo anivon'ny Nations Unies izy sy ny FMI ary ny Banque mondiale fa i Madagasikara de atao pays pilote ao anatin'ny politika an'ireo firenena marefo indrindra mamenatra zany ary ny afatra mafonja ny eto Florian Radjoelosy izy tamin'ny fivoriana faratampony tany Glasgow nahatonga izany io aloha zany de mba hoe soratany eo foana le olona fa raha tena mpandinika rahateo-karena mpandinika fiarahamonina mpamakafaka raharam-pirenena mahita zavatra ohatran'izany rina tonga de tena misalobona mihitsy ny tena tonga de mienatra hoe andao hoe sarin-damba tsy samby voky ny trano pays pilote amina firenena marefo indrindra zany hoe tsy lahatra am'le firenena le emergentsika le fanjakana lefa miambo am'le initiative emergence le emergence misandratra miaingy zay indrindra matsy ary anomboka aka ny toeran'ireo manan-karena indrindra eran-tany de isika le nyteny io zany rina le filoham-pirenena tamy 2020 hoe aty amitsika mason'izao tontolo zao ay aty amitsika le farahidy mandry tsika le niteny tety le plus pauvre de la planète na du monde hoe farahidiny zay ny teny malagasy madinika le tena fragile état fragile marina ny eny tenen'ny sehatra raisam-pirenena mbola fragile le Madagasikara le fragile marefo ao anatin'le vulnérable koa zany tsika raha ohatra mbola asokajy ao anatin'le marefo ny toerana misy atsika zany de hoe milahatra am'le firenena marefo indrindra de raha marefo de lasa indray zany zao a no solon'le hoe farany mahantra indrindra zay zany tena marina amin'iny tsy fiteny manko le hoe marefo zany am'le le eo am'le teny zany a le marefo zany de hoe le inona moa zany le climat eo am'le investissement am'le resaka sécurité an'le investissement tonga eto amitsika am'le climat d'affaires satria tsika miantso mpamatsy vola iraisam-pirenena ho avy eto Madagasikara eo am'lay inona moa zany a le resaka fizahan-tany le resaka hoe famatsim-bola ka azo ampiasana voly Madagasikara de marefo io zany am'izay lafon'izay fa io mandray roa io marefo raha teo io koa azo ataotsika makato an'le hoe mahantra farahidy Madagasikara de milahatra amin'io zany le Madagasikara zany de le pays pilote tena mbaky efa roa taona latsaka ve nitondranao de mbola mieritreritra ianao hoe pays pilote amin'inona moa zany le famatsim-bola nge tsy hitombo fa eo foana 332 millions tany amin'ny FMI roa taona mahery anaovana relance économique post covid ny 440 millions de dollars avy amin'ny Banque mondiale de ino ny fomba azotsika an'iny de blocage niny mbola misy lalana maro be iny le hoe ny 40 millions anaovana ny resaka tontolo fambolena ao ny anaovana lalam-pirenena ao ny anaovana ny resaka ividanantsika vaccine 100 millions de dollars de misy anankiray indray anaovana relance économique izay ny resaka croissance économique tsy mitombo le izy sy le DTS nangatantsika am'le alalan'le hoe cote-part-tsika de inona zany le pays pilote de mijery anao zany ko hoe pays pilote amin'ny firenena marefo eno le faramantra zany sarotra anaovanjavatra le marefo zany mba pilote le pilote zany de hoe ampiasa vola bebe kokoa eto amitsika zany ny investisseur zany ny bailleur zany moa marimarina kokoa zany amin'ny alalan'ny Banque mondiale sy ny FMI de raha zay marimarina kokoa de ametsaka ohatra ny Banque mondiale zany ametraka le ratsana 10 zany
satria misy institution anankidimy institution financière dimy zany miara-miasa amin'ny banque mondiale rina izavo zany ao anatin'izany ny PERD de hoe ny banque internationale pour la reconstruction et le développement de ao anatin'izany ny IDA ty le nahazotsika n'le vola le fivorina atao tany Côte d'Ivoire dia ny association internationale de développement io izany anankiray de ao anatin'izany ny FC na société financière internationale de ny MIGA na agence multilatérale de garantie des investissements sy ny CIRD zany na ny centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements tokony reo société non institution financière dimy reo zany ny tonga de miara-misehatra miasa eto Madagasikara mandrotsaka amin'ny volana avy hatrany ny FMI nge fatatsika am'ireo firenena 70 rina zay anisany mpikambana ao anatin'izany FMI zany de mazava ny azy inona nen'ny FMI ny rôle nen'ny FMI de tsotra be miassure izy ny stabilité financière n'le firenena anankiray zany hoe tokony anana fahamarinana ara-bola zany ny firenena anankiray dikan'izay ny vola mivoaka ny vola miditra ny lanjam-bola ny unité ny volatsika io par rapport ny vola vahiny ny resaka dette extérieure sy ny intérieure zany rehetrarehetra zany dia sany FMI na jerevan'ny FMI daholo ao anatin'izay fiaraha-miasa amina fanjakana anatina firenena anankiray zay le hoe miassure izy ny stabilité financière zany ny resaka fanamorana ny commerce international am'le firenena zay miara-miasa amitsika manahoana tsika zany ara-dalàna tsara ve ny resaka valotry resam-pirenena zay ataotsika ka azotsika tombony fa tsy azotsika fahatyantoka resaka exportation ny importation dinianao anatin'izany rehetrarehetra zany hatrany amina balance commerciale be da be ny dikan'izany facilité ana commerce international zay ary fahatelo de hoe manao fampiroboroboana ny fampitomboana ny arkarena na hoe promouvoir ny croissance économique maharitra zay ny FMI dikan'izay ny FMI zany de ny resaka tontolo ara-bola sy mifandanjalanjala n'le teo karena jereva fa tsy mitovy an'le banque mondiale rina zay tena ampiasa vola aty amin'ny sehatra rehetrarehetra ka raha iteny zany eo atao pays pilote tsika dikan'izay pays pilote tsy amin'ny alalan'ny volantsika satria reo rehetrarehetra reo de miankin-doha amin'ny bailleur de fonds tsika 85 à 90% amin'ny vola zay ampiasaitsika zany amin'izao fotoana zao de aiza tsy maintsy angata-bola zany tsika raha ho pays pilote tsika araka le nyteneny rina teo fambolena eny ara resaka tsy fanjarit-sakafo ohatriny nandray raha nomeny atsika zay ane io hoe resaka état de droit satria pays pilote tsy maintsy jerevana daholo zany eny ary inona ny ilaitsika am'le resaka état de droit mila hamafisina inona le nyresantsika hatram'izay rina lay resaka compétence fahaiza manao an'lay mpisedra univon'ny tontolon'ny fitsarana na système anti-corruption koa ohatra mila manao tsika ny bonne gouvernance reto daholo zany satria rehefa pays pilote ianao ka zao tsy maintsy amantsy vola tsika zany banque mondiale sy ny FMI de ay zara le izy le programme anao am'izay ity zany zao nanaovanareo an'ity tsy naintsy niditra am'izay le fitondram-panjakana raha vao tsy niditra tam'izay zany le fitondram-panjakana de tsisy robinet misokatra eo rino de mbola mandefa anankiray indray tsika de ty ny fomba ny décortiqueny am'ilay sondage zay nisy échantillon kely 1100 le olona tsotsotra ity ny décortiqueny satria afa-baraka loatra le fitondram-panjakana mialohan'ny andehanana any an-dafy 12% ny travaux réalisés no ny asa no vita zany ao anatin'le velirano 3.10 de afa-baraka loatra de hoe inona raha ny fomba idécortique tsika an'io fa tena ohatrany tsy mety fa 1200 ve mba vitatsika ndao aloha mba haingohaingona kely ndao hitady angla hafa tsika de ny angla ankity andray de hoe 1200 ny asa efa vita jereva tsara le kilalao teny ao anatin'le ady akafetsena fa ny 700 andala-pahavitana
de kodio zay aloha de 52% zany ozy izy ny tany miasa zay efa vita sy andala-pahavitana afangaro lo efa vita andala-pahavitana de io ndray no entina makany amin'ny communauté makany amin'ny bailleur de fonds hoe 52% ty no izy fa le 12% tena misônina loatra mafy loatra le fanen'le izy any am'le vahoaka ary ny impact an'iny communication iny 12% ve mba travaux réalisés tanatin'ny velorano 3.7 nandritry ny 3 taona mahery le 52% de melatra le fanjakana natao le bebe le de na de na nsitominy tao le 40% tao anatin'le échantillonnage na hoe olona 100 ne zany re olona nanaovana an'ilay fanadiadina le tsapa-kevitra de zay no entina nanao de sitomina tao le 40% de iny de hoentina nivelany-dray hoe 52% tsy message ho atsika io satria tsika malagasy fatany fa mora rebirebena fa message hoentina any io de efa nambarany professeur Atodsoa Andriamampandry teto zay député ny 6e arrondissement ny hoe be da be ny fomba anaovana an'izany resaka fitsapa-kevitra zany na tsapa-kevitra zany na sondage ao anatin'izany classe d'âge ao anatin'izany ny lalany rehetra hoe any faritra aiza de commune aiza de district aiza nanaovana an'izany ao anatin'izany hoe inona lay teny na terme zany anaovana an'ilay fitsapa-kevitra na tsapa-kevitra be da be ndraisinao anatin'izany de io ve sondage na 1100 olona 100 zay tsy fantatra hoe ahoana nanaovana an'izy ary tsy institution spécialisée na agence efa tena mpanao an'izany manao an'izy fa ONG tsy manambany an'le ONG tsika fa mba teteny fotsiny tsy de mahazatra mahita an'izany ONG na mpanaovana an'izy ary ny ONG ne de zao misy ny ONG marina fa hoe organisation non gouvernementale le ONG fa misy ONG zay makafy kokoa rina miara-miasa amin'ny fanjakana satria any izy mahita mamina manana privilège kokoa fa misy ny ONG zay tena miankina amina famatsiana avy ety ivelana amma statut na ONG azy zay mihitsiny de iny ve no ampireharitina be tsy mihitsy hoe fa tena 52% ndray zany zao ny asa vita sy andala-pahavitana natambatra le izy mifonosina tao le izy ko maninona tsy mifonosina tao le hoe mbola tsisy tokotany mihitsiny lay 48% ambony misy an'izany eny tao anatin'ity resaka ty de moloa misy toy any eo ambany eo midiky zany fa fa natomboka avokoa revelirano natomboka avokoa natomboka tsy midika hoe ho tanteraka fa ny olona ato maty any ny olona tsy nanomboka nanao pause pierre nge nareo tompoko tany amin'le usine mpanao etanol tamy 2019 hoe tany Ambilobe fa ao le fototra am'izao fotoana zao natomboka fa tsy natao ohatran'izany ny tany Mahajanga ohatran'izany ny RN6 ny RN5 ny RN5 ny RN5 resako an'izany mandeha Sonerano Vongo mandeha amin'iny lalana lavabe iny jusk'hatrany Malantsetra na ny RN10 ny RN12 RN35 maro be raha ohatra ka zany resahantsika zany fa tsy vita le izy io zao nareo mbola manao an'le tanamasoandro mbola mivezivezy eo am'le lalana de manangana trankely vitsivitsy eo lasa entrepreneur le fanjakana par rapport an'le projet ngeza be matsaro hafa baraka sy menatra le miami ohatran'izany de mifonosiny ao anatin'le 12% le 40% le 40% amin'ny tsy fantatra hoe 40% tena aiza saiza le izy de échantillon na olona 100 nanaovana fanadiadina ny heverina fa malagasy 720 tapitrisa de tsapanareo vahoaka malagasy ve zany tsapatsika vahoaka malagasy ve zany tsapanareo olo-pirenena ve zany tsapatsika olo-pirenena ve zany zavatrany ohatran'izay le fitaka be vava ataon'le mpitondra ao anatina kilalao teny tsy maintsy ny récupérer le communication de io hitatsika io ndray zany atao pays pilote ony any amin'ny marefo indrindra zany hoe any tsy samby teny zany am'le mahantra indrindra fa finosinao anatin'le marefo ndray le izy fa fantatra ndray le marefo Soudan du Sud miaraka amitsika reny le tsy azo ampiasam-bola le tena feno kolikoly le tsy misy bonne gouvernance le tena hoe feno tena tsy fandripahalemana tsy tanono tsy misy sécurité mihitsy ny investisseur tongeto tsy lina am'izany tanàny zany ny touriste zany ohatran'izany le marefo indrindra
zay le izy le vidim-piainana tsy fakahitana le kifetsifetsy kely any am'izay rehetra le rehetrarehetra zany le marefo indrindra le tsy maro tena le angatadava any am' sehatra iraisam-pirenena de zany no mahafaly an'le fitondrany hoe pays pilote raha jerevana zany le hoe pays pilote amy teny frantsay de ohatrany hoe zavatra goavana be mihitsy le izy rina le pilote anie zavatra efa misy fandrosoana efa nahitana vokatra tsara e ka raha ohatra zany mitentsika hoe commune pilote district pilote région pilote de ny infrastructure ao aminy ny construction rehetrarehetra ao aminy resaka investissement rehetrarehetra ao aminy ny fisina olona maro be miasa ao aminy sy ny fisina vokatra miainga ao aminy de efa manodidididina an'le hoe efa lasy ty miainga décollage nyity zany ara économique an'le tanàna iray de pilote izy am'izay fotoan'izay satria iny no aseho tahaka eo am' sehatra iraisam-pirenena zany na amin'ny hoe jerevi tsara ohatra zany commune sy district ny resantsika de aseho tahaka eo am' sehatra nationaly jerevi tsara commune pilote ity commune ity satria zao ny zavatra nataony nandritry ny roa taona na telo taona iqualifiena azy flamatra zay le tetiky ny président Omar Karavalmana tamin'ny fotoanandro hoe fitaratra vitrine tena mazava be mihitsy nge zany fitaratra Madagasikara commune fitaratra district fitaratra vitrine satria efa nisy zavatra niainga tao nisy fampiofanana maro be tao nisy resaka civisme natao tao nisy resaka hoe fizarana transfert de compétence tao fa tsy voandeha angataka ianao de hoe atao pays pilote de hoe nentinao tany Glasgow tena mahampimely izy fa raha ohatra sika zany tsy mandinika tsara an'izy de mora amidy amin'ny ariaroa nefa zavatra tena mahamenatra atsika eo am' sehatra iraisam-pirenena l'izy de tsika indray zany chef d'état tsika lasa miazakazaka makany ivelany au lieu de hoe ny banque centrale ny gouverneur ny ministre ny finance ny sositena ny société civile ny secteur privé ohatra zany ny tokony hidinika eo anatin'izy sy reo financier international fa isika moa zany rina zay ny antom-pisin'le fandaratsika anazavany zany any vahoaka malagasy ka zao mantsy le izy ny vahoaka malagasy am'izao tompokoa de tsy mila resaka filalaovana kilalao teny tsy mila resaka hoe filalaovana vocabulaire ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao de tsy mila aingitraingitra fanotadiavin'ny olona tadiavin'ny olom-pirenena le 70 isanjato zay sokajiny ireo sehatra raisam-pirenena ireo hoe mahantra zahatra tadiaviny de ny hoe sakafo tsara ara-pahasalamana sécurité milamina tsara miena ny tsy anasa ny zaza miditra an-tsekoly daholo rehefa marary dia voatsabo araky ny tokony ho izy resaka sosialy petrapetraka tsara ny fambolena ny fiompiana ny tontolo ny fandraharana tsy misy hoe fiangarana na ohatran'izany fa rehefa hoe mpandraharana dia mba hoe samy miaina araky ny tokony izy ao anatin'ny sehatra ny fandraharana zany no tadavin'ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao fa tsy mila aingitraingitra sangasy tsy mila zavatra hoe filalaovana vocabulaire fa ny zavatra iainany isan'andro isan'andro tompoko iaina n'lay vahoaka malagasy isan'andro io no barometra io ny fandrefesana ny fivoaran'ny fiainany fa tsy resaka hoe échantillon-na olona zato sy firy izy teo zato sy arivo de anaovana tsapa-kevitra ery le izy raha fahitana azy efa hoe tsapa-kevitra canalisé zay fahitana azy ohatran'ny io mantsy efa mahazatra ny mpitondra ihany no le manao zavatra canalisé io ohatra zany zao hoe miresaka amin'ny mpanao gazety ohatra fotsiny zay raisitsika zay de ny olona no miteny tsy zay mamorona fa ohatran'ny efa question inona filazany azy teo question dirigé ohatrany hoe question dirigé ne zany hoe fanontaniana zavatra efa voaomana dia mamaly fotsiny avy eo fa tsika tokoa aloha tsy mbola nahita aloha tamin'ity régime ity raha hoetitsika am'izay indray no resahana hoe mpitondra fanjakana eto amin'ny firenena manao conférence de presse dia tonga dia mpanao gazety tsy misy anavahana no eo tsy misy fanontaniana voaomana fa tonga dia
eo ohatrany nataony ny filoham-pirenena hatramin'izay zay mifandimby teo président Ratsiraka, président professeur Zafy Albert, président Marc Ravalomanana, président Hery Rajaonary Mampianina raha hoe miona amin'ny mpanao gazety zany fa tonga de fanontaniana ary any ivelany any tompoko a tsy misy an'izany question dirigé zany na ny amin'ny amerikana io na ny amin'ny frantsay fa tonga de milatsaka amin'ny fanontaniana tonga de eo ianao mamaly anatin'le izy raha misy ny hoe fivoriana natao tany ivelan'le firenena ka tonga le tompona ndraiky mpanjakana dia tonga eo daholo ny mpanao gazety de manontany izay anontaniny fa tsisy an'izany hoe question dirigé zany ka ny atsika eto na tsapa-kevitra io atsotsika hoe sondage voaka avan'le izy ametrahan'ny olona fanontaniana be deaibe mandeha ny firesahana amin'ny mpanao gazety zay tsy miteny hoe atsovy ihany tsy hany mihitsy fa lasa ohatra ny conférence de presse privé le izy nefa ne raha ohatra hoe filoham-pirenena zany raha zay no raisitsika ohatra filohan'ny vahoaka malagasy rehetra zay le izy tsy tokony misy hoe izao fa ngano filoham-pirenena eritreretana sasany hoe filohan'ny TGV rehetra fa vao mitondra titre hoe filoham-pirenena de filohan'ny vahoaka malagasy rehetra filohan'ny republikan'ny Madagasikara zay le izy zany dia mila manontany zay zavatra tsy azony zay zavatra manitikitika azy ny sehatra isan-karazany zany fa tamin'ny heritaona iny zao le nabe resaka baolina iny resaka tany amin'ny Frantsa ny tonga de ny fédération na baolina kitra ny tena voakapa tao anatin'le resaka tamin'ny mpanao gazety ohatrohatran'izany zany izy de mahalasa sainany maro ka itony hoe atao hoe pays pilote sinsisy tony dia varina mihitsy le olona varina le malagasy mijery le raha varina satria le fiainany isan'andro tena sahirana izy ianao nefa aria maneho zavatra ohatrany hoe mampilendalenta ohatrany hoe mampilendalenta zay mihitsy madika azy ohatrany hoe zavatra mahafinaritra be ianao zany pays pilote am'ireo firenena zay farahidiny am'ireo firenena namboarina indray le farahidiny fa natao hoe marefo zay zany le zava-misy am'izao fotoana zao ianao zany milahatra am'le firenena zay tena sahirana tena faran'izay sahirana zay no fipetraky le raharaha ka itsika ao anatin'le zay le hoe aleo tena manaraka tsara sika lay atoetra raha zany na ny atao toerana na ny resaka hoe fifandraisantsika amin'ny anivelany mba hatonga atrika tsy ho tompotrano miono sy mba hatonga atsika tsy ho voarebireby intsony zay ne de misy mantsy ny olona sasany zany miresaka izy miresaka de manao hevitra de miteny hoe ankanareo amin'ny miara-manonja MBS radio Madao arao atao miteny fotsiny zao nefa ny tsy takoriny zay tena hoe zavatra miovy eo de zay eto samy teny mihitsy eto fa raha tsy nisy ny fandarana tahaka anytony raha tsy nisy ny miara-manonja MBS radio Mada sy ny fandarany namana hafa de mba nanahoana ny fahafantarany sika menakavy ny zavatra izay iainantsika ohatra ny tony zany zao hazavaina eto hoe itony hoe atao pays pilote tony raha tsy nahazavaina nga fantatrao zany ianao atao pays pilote am'le firenena marefo zany hoe mbola ry ambany ery ianao fa tsy hoe pays pilote na hoe firenena atao filamatra raha miohatra amindry Maroc raha miohatra amindry Rwanda reny tsy ao anatin'ny marefo reny oka aloha aty Afrika io fa raha mbola hoarina firenekava de mbola tsy tableau isika eto Madagasikara zay ny momba ninika tsara mba saintsaina ihany efa natsidiky namana faniritra eo ihany moa le resaka hoe jiramasy ny Sovenaty fa raha ohatra efa misy faneho-kevitra ao amin'ny alalan'ny soratra dia alefatsika ny faneho-kevitra amin'ny alalan'ny soratra zany dia mafisina ihany fa mba miezaka sika manoratra mazava tsara ary hevitra no soratana eo
miezaka mba manoratra eny ary efa ao izaka randre amin'ny tantsoa salama daholo dia miaraba ny zaka ihany ko na tratra ny paska manaraka idivinina rabaroel business ny tena ataony Nicolas Dupuy ay resaka Nicolas Dupuy indray ny fitondrana mihitsy ozy no nampirisika ny gasy ilohaka amin'ny alalan'ny PMU beto ozy ay misy resaka filokana koa ireo no namono ny PMU Madagasikara filoko no to hoe actionnaire amin'ny PMU bety fanehokevitra zany ve de milaza ho tia tanindrazana zany fanehokevitry ny olona zany ao anatin'ilay raharam-pirenena daholy itetas vy indray mampalahelo fa politika daholo na ny toe-tsaina ny olona aza amin'izao fotoana izao tsy de mahagaga satria ny mitondra aza olona mpanongana sy mpandrava zay fahitany azy manaraka raharam-pirenena ny olona dikan'izany Jacques Hatila arabaina vitapaka tompoko de miarabanao ihany koa ka ny foto-kevitra mipaka de hoe fandresena de mba samy andresy daholo itina Eliana raha soavy-mola zany faly miarabantsika miara-manonja trano eo ozy izy de miaraba anao ihany koa imino elso faly miaraba ny miara-manonja rehetra indray ny avy eto Cachan indrindra ianareo mpanolotra mahafatrapo sy matsilo saina misaotra indrindra ao anatiny ny député isany sy ny mpiavy eto amin'ny plateau ary ireo teknisianina tsy adinona mirary herinandro vaovao ho an'ny tsirairay tompoko de mirary soanareo any Cachan any Frantsany koa ny miara-manonja MBS Radio Mada i Catherine de nouveau miaraba ny miara-manonja MBS lasa indray aritsike mahereza daholo indrindra fa ianareo manambony ny moral anay ato ny tompo anafy ery antsika tsirairay avy maka ery dia tsika menakavy any io satria Madagasikara dia atsika nyetsika Montpellier zany dia milazany amin'ny hoe tokony andray fepetra entitra ozy amin'ny fanjakana rajoel ny FIFA fa itikidirany daholo ny tsy tokony idirany ary simbany daholo fanehokevitra zany i Ertina Ranarson miarabantsika rehetra fa za mercenaire hatramin'ny taona 7 io angamba dia tsy maintsy omena ny amin'izany fanehokevitra zany mandinika ny raharam-pirenena ny olona ilala zany dia miteny hoe mety mihitsy ny ataonareo miara-manonja mampirisika ny voaka malagasy anao vaksiny satria io ihany ny vahaolana aloha hatramin'izao resaka covid raha ny taremarika aloha de mbola misy forma grave 9 ary misy maty anankiray na hoe somary niena raha ny resaka salanisa amin'ny covid eto amintsika tsy midika mihitsy zany hoe andeha gona amin'izao fa mila mitandrina foantsika mino elso ny eo amin'ny toe-tsaina dia marina loatra ny voalazany député Ramboteo saingy ity mpitondra hindrakindrafana ity mihitsy no tsy alehany sy tena antony izao tsy feteza zavatra rehetra miseho eto Madagasikara izao fanehokevitra daholo zany rehetrarehetra mbola misy sa tsisy tsony mbola imino elso ihany zany io no ataondry mpanjanaka saribakolo any mba sy ampahantra ny vahoaka malagasy dia miapotika hatrany ilay firenentsika ary farany gisitra izany dia iaraha malala fa efa nanomboka tamin'ny 7 izy nanongana ny filo marikaravalo mananyreny sy mandrakitiny androany dia mitoy foana le fampitehan'ny firenena mantsy efa hatramin'ny 7 ka hatramin'izao de mbola eo ihany mitoy foana ho zany ny antsaripanany miampy ny fankalana sy ny tsy fitiavany ary indrindra ny fialonana any dada président marikaravalo manana io dada io fa sao de misy varimbarina tena marikoriko ilay toe-tsaina ambany manahoana mbola misy Wilcoff Roselot indray aoka iroso tanteraka ny concertation nationale ary mangataka izahay mba foanana ny seni natao petatoko fa aoka iverina any amin'ny ministeran'ny atitany ny fizotran'ny fifidianana zay zany ny fanehokevitra avy any amintsika momban'ny raharam-pirenena toy ihany ny fantarantsika miara-manonja MBS Radio Mada ahoana moa zany ty resaka hoe jirama Jovena ity samy manomboka amin'ny jile izy ndray jirama ndray
Jovena. De rehefa tena jerena le raharaha de tena maneho mazava hoe tena sahirana ny fanjakana amin'io raharaha io. Tena sahirana satria any amin'ny zavatra tena iankinan'ny aim-bahoaka, iankinan'ny aim-pirenena no tena misy olana amin'izao fotoana zao. Alao mihitsy tsorona hoe olana satria izy nefa tafakatra any amin'ny fitsarana any amin'ny conseil d'état any. Efa tonga any le raharaha ka mba hampazava amintsika aloha de alao aloha zany fitinina kely amintsika izy tsy ataontsika sarotra be fa ataontsika amin'izay azahoana azy zany le raharaha zany. Ny compagnie Jovena zany dia mamatsy Fouet Lourde ny jirama, zany hoe misy motera zany eo amin'ny jirama ao motera mamokatra herinaratra, ahafahana motera ankeo manodina aty amin'ny rano, jiro sy ny rano, zay majirama jiro sy rano malagasy. De ny compagnie Jovena zany no mamatsy Fouet Lourde ahafahana mampandeha na mampiodina le motera ao amin'ny jirama. De efa tafakatra hatrany amin'ny hoe 20,000 mètres cube, 2 metatra toratelo izany hoe Fouet Lourde izany. De nandeha foana zay famatsiany Jovena Fouet Lourde izay zany. De rehefa nandeha de ozy ny Jovena hoe tena sepitra zay satria tena tsy araka tsony ilay izy. Tena tsy araka tsony le izy. De aveo zany ny Jovena zany nandefa fitaraina natao hoe fitoriana tany amin'ny conseil d'état ny amin'ny hoe tokony mba ajanona aloha ty zavatra ty satria tena sahirana zay. Ny volanay, ozy ny Jovena zany, ny volanay mbola misy amina miliara tsy azonay. Zay anefa ato piretina hoe tsy maintsy mamatsy foana an'le Fouet Lourde zany. Zay zany no fipetraky le izy. Dia sepitra zay ao anatin'ilay raharaha. De io zany efa tany amin'ny volana oktobra 2021 tamin'ny heritaona no efa tany amin'ny conseil d'état tany le raharaha zany. De nijerena tany de hoe ahoana sy ahoana. Dia rehefa nandeha le izy de mbola mitohy ny atao hoe réquisition, resaka ordre public, intérêt général de l'État, hoe ho tompontsoan'ny malagasy ray manontolo zany tsy maintsy tsinjovina, tsy maintsy alolohavina tapon'ny loha, dia mbola nanao ihany zany ny fanerena, zay mantsy ny dikany hoe réquisition, hoe terena zany ny Jovena tsy maintsy mbola maty any aloha an'ilay Fouet Lourde ho an'ny jirama. Zay zany le fipetraky le zany hoe tsy nahazo rariny tany amin'ny conseil d'état ny Jovena tao anatin'ilay izy. Na de hoe nisy aza amin'ny fitarainana, efa nisy ny fanazavana isan-karazany sy isan-karazany. Siketo tsy miresaka mihitsy hoe momba ny anina na momba ny anina, fa tenenitsika fotsiny hoe zay le zava-misy. De rehefa vita zay le atao hoe fait. Zay ny raisan'ny mpanao gazety rehetra, zay le mitatitra an'le hoe fait, inona no zava-misy. Dia tateritsika aloha le fait, de rehefa aveo tsika manao ny famakafakana sy ny fanehoan-kevitra ao anatin'le izy hoe inona tokoa moa zany no dikan'izany. De rehefa nandeha zany le raharaha dia eto ny Jovena teny hoe tena sepitra zay, ny volanay tsy voaloha. Zay nefa piretina ato ny jirama égal fanjakana. Teny hoe tsy maintsy ny intérêt de l'État, ny tompontsoam-bahoaka no tsinjovina ao anatin'le izy, dia mbola tsy maintsy mamatsy zany ny Jovena ao anatin'izay. Zay zany le fipetrak'ilay raharaha. Dia inona amin'izay ny dikan'izany rehetrarehetra zany. Araka ny tenentsika teo hoe saripady io resaka io. Saripady io resaka io satria tena hoe iankinan'ny aim-pirenena, ny aim-bahoaka, ny orinasa, ny asa isan-karazany, ny any an-tokantrano rehetrarehetra
resaka herinaratra sy resaka rano. Ay zany ty zavatra ty a tena le Jovena mbola manambola amin'ny jirama egalina fanjakana, misy tsy voaloha ao. De lasa izy miteny hoe tena sepitra zay. Le fanjakana ato miteny hoe tsy maintsy anina ihany nareo, tsy maintsy mamatsy ihany nareo manoloana an'le izy. Zany hoe le tena olana fototra zany a dia tsy vaova, nefa ilay foil lourde dia iakinan'ny fampiodonana an'ilay motera na machine ao amin'ny jirama ao. De eo zany de miseho indray ilay hoe fanjakana hoe jirama raha ny resaka tsy mahaloa vola, resa-bola mbola tsy mahaloa vola indray, dia tonga hatrany amin'ny conseil d'état izy. Iza no iaran'izany rehetrarehetra zany? Iza no iaran'izany? Ny iaran'izany anie de tsy maintsy ny aty amin'ny mpanjifa ihany. De fanontaniana ary zao de ny hoe maninona no tsy aloha ilay volan'ilay kompania antsoina hoe Jovena? Zay fotsiny le fanontaniana. Ohatran'le hoe maninona no tsy aloha ara-potoana ny bourse zany zay volan'ny any amin'ny fampianarana ambony any na mpampianatra na mpianatra aloha ara-potoana de tsy tonga eny amin'ny arabe le ankizy kitabataba eny. De ohatran'izay koa ty tsotra kely, maninona ny tsy alohan'le fanjakana ilay arere zay mampitabataba ny Jovena? Zay fotsiny ilay fanamariana. Dia rehefa voaloha io dia mandeha ihany ny resaka, fa tsy hoe tsy aloha zany le volan'olona ato de ato anao mampiasa n'ilay fahefam-panjakana hoe manery hoe iny izy teo réquisition, intérêt général de l'État, ordre public, satria fandraharana ihany koa le izy Jovena zany fantatsika tsara fa inony zany orinasa tsy miankina zany. Ka izy tsy hoe andehanao hoe investissement perte zay investissement perte matsimbola miteraka fatianto tsy anao an'izany izy amin'ny maha-privé azy de réquisitionnena ny orinasa privé ka eo indrindra mantsy eo mantsy le tiantsika tongavana hoe izy amin'ny maha-privé azy rehefa hoe privé de tombom-barotra ny tadaviny zany dika fa tsisy volantsony le fanjakana sahirany tombom-barotra ny tadaviny privé, izy orinasa ohatran'ny orinasa rehetrarehetra, société ohatran'ny société rehetrarehetra, tsisy an'izany hoe anao asa soa zany, tsisy an'izany. Ary ty resaka amina miliary ty zavatra ty. De zay no zava-misy dikan'izay zany de tena hoe mbola maneho indray ny tsy fetezany ny fitantanany eto amin'ny firenena io resaka gidragidra eo amin'ny Jovena sy ny jirama io, jirama égale fanjakana. De ho hitantsika eo zany ny hotoy ihany hoe inona no tena hoe vahaolana ao anatin'izay. Ny tokony ho vahaolana de hoe aloavo ny volan'olona. Zay fotsiny io, fa tsy hoe le vola araka ny teneny Jovena zay mbola nanana itrosa ireo jirama io, fa tsy hoe le vola tsy aloha ianao ato mampiasa an'le fahefam-panjakana de ina moa fa tsy mitovy amin'le sary lefa le mahazatra hoe tsy aloha le volan'le ankizy de ianao ato mampiasa an'le force. Ohatrohatran'izao zany le sary zay indrindra le izy ka mila maraka tsara sika ndahoarina manafany sary zany ohatrohatran'izao zany ho antsika ampijery mpiaino zany satria natao ohatra le fety le fitondram-panjakana tamin'ny farany taona dia niterenana alefa lay jirony jirama le niainga avy any andekaleka mba zéro délestage, zéro coupure. Tsy mahatosika an'izay lefa le force an'ilay groupe zay miainga avy any andekaleka zany lay mitarika an'le riana réseau interconnecté Antananarivo. De fa miteny technicien hoe tsy possible io fa aza terena fa mety hitarika zavatra hafa fa mifanjakana nefa mila am'izay zéro coupure zéro délestage ny tadiavintsika mila mampirevahoaka ty afaran'ny taona sy voalohan'ny taona de miforcena le izy nyrehatra am'izay le izy avy eo rehetra le groupe de tsy te haiky le fanjakana hoe avy aty amintsika le fahadisoana de mba hahafahana mitady bouc émissaire mba hahafahana mitady fusible am'le izy de hoe nisy explosion tao vo incendie
na de efa nanazava le teknisianina ny jirama fa ambony be loatra le tanjakilay fandefasana an'ilay herinaratra tao raha tokony 80 de natosika 90% tanjakilay puissance satria tadiavy ny fanjakana mila mampirevaoka satria izy mo de efa matahotra isanandro mihitsy amina situation zay mety mivadika explosifa zany de ohatran'izay le zava-misy ty efa tamin'ny heritonny ty nanaovana réquisition filolona ny jirama Sovena makany amin'ny jirama ary mivoasoratra ao anatin'izany adevitra any de hoe 20 000 mètres cube de nandeha le izy roa metatra kibo metatra toratelo ay moa tsy fiteny metatra kibo zany metatra toradrozy mètre carré de nandeha lay fitorina zany le mba nataon'ny Jovena teny amin'ny conseil d'état zany mampitsahatra an'ity resaka réquisition ty fa mambarany teo anivon'ny conseil d'état de hoe resaka nécessité nationale io resaka urgence io tsy maintsy miditra amin'io ny fanjakana de mbola mba mahatsiaro tena ihany le Jovena tsika tsy mameriny aniny amin'ny Jovena am'zay zavatra rehetrarehetra ataony eto fa eto aloha ty sujet ty resaka le Jovena koa azadonona fa mbola manana groupy miofa ao amin'ny jirama mbola misy any Jovena groupe miofa amin'ny jirama ary mbola pena ihany ko facture andreo carburant reo zay anisan'ny facture anisan'ny fournisseur ny jirama Jovena eo pelatana Jovena zany ny ainy jirama rehefa itsina mbola eo pelatana Jovena ihany ko ny ravitaillement na carburant amin'ny station d'essence rehetra eto Madagasikara miakaraka am'ireo compagnie pétrolière telo namana satria ny compagnie eto zany efatra Jovena Galana Total Shell ao anatiny dôly zany resantsika zany fa ny adevitra eto aloha zany de ty réquisition filolo ty fa nandeha nitory-ndray de mivoaka le izy tamin'ny herinandro teo de ny aminy hoe tsy sevitra tsy nahazo rariny teo anatrehan'izay zany ny Jovena satria mba ho intérêt général de l'état de zay le izy dikan'izay zany mazava be mihitsy atahorana le explosion sociale satria raha ohatra ka tsisy an'le filoro zay mampiodina an'le orinasa jirama dia tsisy jiro mandeha zany am'izao fotoana Jovena zany robinet de zay vita zay no izy de zay zany hoe le zavatra andresantsika satria le fanjakana ty aprevy tamin'ny farany taona de miforcena le groupe ny andekaleka de zao le zava-misy zao satria tsy mahay mitantana le fanjakana disy tetikady le fanjakana de nyrequisitionnena filorony Jovena de le Jovena mieritrehitra hoe zay société privée zay misy vola miodina le niteneninao teo mihitsy rina manao investissement zay misy piasy zay ny filoro zay ampidirina eto ihany ko dia misy masokarena ary tokony hitadiavanay tompony ohatran'ny société rehetra mba hamelomanay mpiasa mba hahafahanay mivelona marina hoa tena mbola misy efa ampidirany be io Jovena io sy le bosiny Jovena ao anatin'ilay resaka raharam-panjakana fa eto aloha tsika mijany eo am'le filoro satria misy zavatra tena tiany atongavana ny ao ambadiko zao adevitra zao tsy resaka hoe 1 milliard d'ariary mety ho problème zany orinasa lehibe zany fa eo am'izay le resantsika rina hoe ahoana tsara ity resaka famatsiana solika ity satria parmi andreo compagnie pétrolière zay mamaty solika ny Madagasikara ny Jovena ka raha ohatra zany ka mety itsy mifahatezerana na mety iteny izy hoe sahirana zay satria misy vola koa tsy recouvrer tsy azo avy any amin'ny état malagasy satria tratra ny réquisition filoro zay de voatery tsy maintsy manetsina am'ireo vola ampiasainay zay de ahoana ny faran'ilay famatsiana solika zany any zany atahorantsika sy ireo groupe ny Jovena zay miasa zay ato amin'ny jirama zany anahirana io zavatra io raha tsy satria miteny ny fanjakana hoe amina nécessité nationale de réquisitionnena le privé zay nge le zava-misy de terena anatin'le réquisition le izy mba hahafahana mame an'ilay satisfaction le état ka le état tsy manambola le état tsy mahay mitantana tsy mahavaolana le état tsy manana plan de redressement
le tavarina manao manolotra lapadera sy manao selfie le ministry ny angovo sy le akoranafo tsy le mpiara-miasa aminy tsy manana vahaolana izy zany de parmi le vahaolana raisiny réquisition ny jirama ny Jovena plutôt zany zany ty firenena malagasy ty tena à la fois izy marefo fa à la fois izy mahantra fa diranovana de ty zany zao resantsika sady marefo marefo le vanjakana satria tsy mahafatra tsony an'le filoro tsika nge manana filoro ry tsy miroro e fa le filorony tsy miroro asa liza mbola tsy voatrandraka tsara ve satria tokony tao anatin'ny fazany tokony ivarotro izy teo izy mitrandraka nanina moa zany nanao fanadihadiana de niditra tamin'ny fitrandrana de tokony niditra any mivarotra ahoana zany zao resaka filoro zany adevitra rehetrarehetra zay tokony hosokafany zany fa marefo le fanjakana satria tsy mahavita mitady solution ntsony izy marefo le fanjakana satria ny privé no fournisseur zany lay zavatra zay tokony ampiodina an'le société d'état le orinasa jirama zay zany tamin'ny fotoanandro de hoe noho ny tsy fananantsika tsony an'le raffinerie zay efa tsy eo an-tanatsika Rina Arabe Mananjara rehefa tsy manana raffinerie tsika de tsy afaka mividy an'le solika brut tsika mba mora de mora mividiny de manodina manadio an'iny tsika de iny rehefa aveo no andeha amatsina an'lay angovotsika amin'ny alalan'ny jirama de tsika sady tsy manana raffinerie taoko tsy afaka manao raffinage tsika am'ireo solika tsy manana voly tsika koa anodinina an'le filoro tsika mbola mifampitady am'le orinasa mentsika permis hitranjaka an'le filoro le ho an'zay manafatra eto indray mbola tsy manana voly tsika ipena azy mbola manana impayé marobe zany ny fanjakana am'izao fotoana zao manokatra amin'ny masosika takatra an'izany ny zavatra resahana atao anaty miara-manonja de réquisitionnena zany lay Jovena mampiasa an'le fahefana zany le fanjakana ao anatin'izany rehetrarehetra zany de tia ny afahatokofona tonga any amin'ny conseil d'état indro tsy nahazo rariny le orinasa fa zay ho any ny angolatsika zany zao rasanatriny zany moa zany ty moa mbola ny assuren'le fanjakana tam'le conférence de presse nataon'le mpitondra teny filoham-pirenena sady pahiserasera ny fiadinan'ny republika ny amin'ny hoe assurena tsara ny solika eto Madagasikara satria ny commande ny volana me ny solika ho ampiasaitsika de efa lasa tamin'ny mois d'avril ty fa zao ny ao aorianan'izay rehetrarehetra tsy eo an-tanatsika nge le solika e société privée compagnie pétrolière tsotra tsy miakina fanjakana anie ny tompon'izany e ka raha ohatra zany hanao n'le fanereny tereny ny fanjakana satria mba misy zavatra kely fahefana ihany eo an-tanany ny secteur stratégique eo an-tanany mba hahafahan'ny fanjakana mamaha le réquisition tena hosahirana eto tsika Rina Arabe Mananjara ka any am'le vidi solika sy le rupture na solika na pénurie tsy fantatra zay fomba ilazantsika azy arakaraky ny sehon'ny vanim-potoana ny zavatra hitranga eo aizany toekarentsika Rina tena zava-doso ty zavatra mitrango ty mampiorikoditra lizy fa hitantsika eo moa zany fiangelizy fa tytsika resahana zany de zao na makaiza le fanjakana zany ohatran'le olona manao boxa zany io efa miainga ny percutany olona miainga ny crochet mandeha daholo tsipitsipi sy monja rehetrarehetra zao efa milavolefona efa menjery efa tokony kapokapoka zany le boxeur zany efa tokony efa ilavolefona fa zao mbola miseho mafy be any izy mitsangana efa ka haut debout izy nenjera kely de mitsangana izy aloha de miseho manana hery kely indray izy aloha de avitra kely indray izy aloha tsapitsipisibana rano kely eo de safosafona kely eo indray ohatra zany zava-misy am'izao fotoana zao efa dotony fantsy le fanjakana makary de efa tsy mahazo rarina makary sahirana miodinatsy tsy safavoaka makatsy mangatabola makatsy eson'ny olona makatsy ambadikatsy indray ananany olona trosa makatsy ambadikatsy afa-baraka indray misetra isam-pirenena de mbola fanjakana ary vety de zay le mahatonga atsika so de ohatran'ny Sri Lanka ny faranty fanjakana tsy azo tatanina itsony matahorytsika Rina raha zany zavatra nitranga mamaraparantsika raiso kely ny zava-misy zany amin'ity resaka hoe Jovena sy hoe jirama ity raha vao mitranga ny endry zavatra takan'izao satria ny Jovena zany dia privé izy sehatra
tsy miankina izy am'izay asa ataony. Ny jirama egal fanjakana zany fitondram-panjakana. De ny dikan'io sary io zany zao de hoe mifanenjana ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana foibe mpitondra. Ka raha amina firenena amin'ny firenena tompoko rehefa mitranga ny toe-javatra takan'izay de tena manahirana tokoa ary le resaka any am'le aim-bahoaka mihitsy, any am'le pirenena mihitsy hoe any am'resaka hoe jiro, rano, fuilorta. Zay ny tena nahirana am'ty raharaha ty zany. Zany hoe sehatra tsy miankina dia mifanenjana amin'ny mpitondra. Sehatra tsy zany hoe le aria tapiny ery ary am'le ain-dehibe any ery mihitsy zany no misy tsy fetezany, misy fifandonana. Zay le izy, misy fifandonana. Matoa tonga any amin'ny conseil d'état de efa fifandonana ane zany e. Efa fifandonana ny dikan'izany. De eto zany zao le malagasy de tanaka fotsiny am'izay hoe anahoana zany ny ho toy an'ity raharaha ity. Ny toy an'io zany raha ny tokony ho izy dia tsy maintsy mijery vahaolana ny fanjakana amin'io raharaha io. Fa ny resaka réquisition zany vahaolana atao hoe mandalo fa le fototr'olana mbola mipetraka eo foana. Ity manko mbola le réquisition na filorty. Mbola izay fotsiny. Tsy mbola miresaka ny trosany Jovena Jirama. Mbola zavatra hoe 4 milliards ny trosany ihany. Mbola misy an'izany ihany fa mbola trandrahantsika zay. De aizy io facture io am'izao fotoana zao. Depuis 2019 mbola tsy miresaka an'izany tsika rina. Alalina be koa zay fa nadiadiny zay fa mbola filory fotsiny ty. Dikan'izay zany contre-attaque tsotsotra neny Jovena io hoe. Mbola maivana aminy io. Marina hoe mba malahelo izy amina société privée. Fa raha ny volany any amin'ny Jirama any amin'ny État malagasy sy ny mandendeha mbola tsy toko tsy foroana fa mbola andrasantsika moa zay azahoay zay ary vola be tsy titanono io zany mbola andrasantsika zay rina ananatsika manko zay fa mbola tsy tenentsika le izy androany aloha. Fa zao fampitohy am'izay sao de tsy fantatsika olo-pirenena fa firifiry moa zao secteur privé tompoko no minainaina firifiry. Le farany teo zany zao le resaka hoe fandrarana mikirakira ny resaka fizantany tourisme de le napiakapeo ry izy ty ry Aina Ravelson ry ny vehivavy mpandrara ry fanjarazakapona napiakapeo reny normal ny endry zareo hoe raha napiakapeo izy satria sepotra le fandrarana de hoy isika hoe firifiry zany zao ny mpandrara eto Madagasikara teratany malagasy ny tiana tenenina eto no minainaina am'izao fotoana zao firifiry de oka koa tsy adinotsika fa na io fivarotana kely io zany de efa fandrarana io fivarotana kely io mahazatra antsika hoe épicerie resaka varotra mofo gasy kafe iainantsika isan'andro resaka varotranana sy ny namana io misy mitona legioma avany atsinanana anjeva any tonga ty akadondratombo aty tonga ty ambodivona aty efa fandrarana daholo zany ary secteur privé so de tsy fantatsika fa minainaina daholo am'izao fotoana zao fa tsy ahitana vahaolana le izy tsy ahitana vahaolana fa ny zavatra hita de zavatra kitaitaitra sy zavatra hoe manaitaitra ery ananiny ery. Io zany zao raha ohatra hoe raisitsika zao ty zao misy taremarika kely am'izay le resaka hoe tontolon'ny fizahantany zay de hoe raha ny volana marsa teo zany zao satria fa mba hoe nandeha zany le inony le fifamoivoizana anabakambaka zany frontière sokatra ny frontière de raha hoe nisan'ny olona tonga taterin'ny avion zany avy any ivelany any tonga eto Madagasikara ny volana marsa teo de nisy teo amin'ny 7,953 3658 tamin'ny volana février izy 3,9 2053 zany hoe efa nisy fiakarany zany fa tamin'ny décembre 2021 izy tany amin'ny 5,7 7050 zany hoe mbola lavitra be zany lay tonga tamin'ny volana marsa raha oharina tamin'ny volana décembre zany de ireo olon'ireo misy ny hoe
tsy mipetraka eto Madagasikara non résident de misy hoe mipetraka eto na hoe le résident zany de le tsy mipetraka eto Madagasikara nisy teo amin'ny 2369 773 le tsy mipetraka zany no maro anisa tamin'ireo de ny mipetraka zany na ny résident 1289 na 720 sy arivo de tamin'ireo le hoe mpandeha tamin'ny volana marsa teo zany le tsy mipetraka eto Madagasikara na le hoe non résident ny 720 fotsiny 720 tamin'le 7 sy telo arivo 3658 no mpizahatany no tourista fa ny ambony zany de hoe mitsidika fianakaviana visite familiale ozy na hoe resaka fandrarana resaka affaire de ny ambony de hoe momba ny tontolon'ny asa fa le tena hoe tourista zany de mbola kely 720 fotsiny nefa zany ny sistany efa nsokafana zany hoe mbola sepitra aloha atreto ny tontolon'ny fandrarana eo amin'ny resaka fizahantany ka nytitsika tenenina de ny hoe ny secteur privé amin'ny akapobeny mihitsy amin'izao fotoana zao no sepitra efa ny tena j'aime hoe be loatra ny ty entana avy any ivelany mpisesika miditra eto Madagasikara ty fa ny entana ondrana kely tokony mbajerena momba zay ireo mpandraraha malagasy mba harovy izy fa tsika anie tsy mihinan-kanina raha tsy misy an'ireo mpandraraha malagasy ireo ireo olona eto zany tsy misy hoe fanavahana mihitsy tsisy idiran'ny politika mihitsy zany zao zay raisitsika amin'izay resaka zay fa hoe le hoe fierté amin'ny malagasy zay zany no tena apetraka izy koa misy éducation hoe manjifa ny vita malagasy ny tiako mantsy ny tena anisan'ny voyant zany hoe vita malagasy hoe manjifa ny vita malagasy zay le izy fa io tsy zavatra mandeha ho azy zany fa mba hoe arovy le mpandraraha malagasy mba hoe omiotosika ny mpandraraha malagasy fa eto ny vahiny dia eto ny malagasy de ny malagasy aloha no tokony omena tosika tsy misy anavahana mihitsy zany ninona fireakeviny ihany fa le hoe malagasy zay zany no tena amafisina ao anatin'ilay raharaha ka itsika mantsy mieritreritra ny hoe hisavika ny any ivelany hoe mitsiriritra ny any ivelany matoa ny olona lasa lavitra dia nisy tena hoe faiza mitantana atao sy fanarahana disiplinina fa raha tsy zany aza manonofy fa tsy misy an'izany resaka masia zany tsisy an'izany fa io ny resaka faiza mitantana sy ny fikajiana ny momba ny toe-karena ihany arovy ny harem-pirenenao ataovy tsara ny fitantanana azasiana fitongilana-pitantanana eto amin'ny firenena fa rehefa samy hoe mpandraraha dia mba azy tena hoe karakaraina daholo dia zay ny tokony ho izy fa ity zany zao hoe tena sepitra mpandrarahany ny secteur privé ny re olona ny moteur manodina ny toe-karem-pirenena fa tsy vitany fanjakany zany tsy vitany zany ny azo fitantanana resaka politika ry ananina ry fa eto zany zao secteur privé sepitra mitaraina ny aty amin'ny resaka tontolo politika ny resam-pifidianana mbola pasipasohana indray zany ny zava-misy ny sakafo any ambilany ny hena ihany de amaranantsika azy ary tena amaranantsika azy midina ve mividin'entana zay le fanontaniana midina ve mividin'entana tonga de atao fao be fotsiny amin'le fiainana isanandro fa raha mbola mandeha zao ny resaka kapoka amin'ny vary mbola 570 ny kapoka aloha ny akamarony misy latsaka maly zao nisy 700 eny aminay eny de manontany ianao zany hoe tsy haiko alohany amin'ny rafaniry any fa manontany ianao zany ny olona hoe ahoana efa mba mahatsapa ve nareo ny fidinan'ny vidim-piaina le PPN io le ilaina isanandro fa mbola tsy mahatsapa an'izany no ny olona treto hoe resaka vidim-piainana midina zany tsy mbola iaina an'izany mbola tsy azo refesina amin'le any ambilany zany tamin'ny fety mipasoka teo tsorona amintsika fa de hoe zay teo ampelantanana zay kely teo natao de nampifalifaly tena fotsiny ny omaly alatsinain'ny pasoka de mba miova rivotra kely fa ditongotra ny BDB raha ny teny aminay teny miaraka amin'ny ankizy kely mba hoe te hivoaka zany
fa tsy hoe hoeti manana firotsony fa hitanao zany le malagasy hoe mba te hiala vola izy a hiala am'ilay tena hoe fahasairanana izy a de mba sitrany ara aloha misy an'iny a fa tapitra ny lundi de Pâques de tongotsika talata dia tonga am'le fiteny hoe miasa talata sa hoe talata goropaka tiana tenenina am'izay de hoe miverina am'ilay fahasaranana isan'andro ihany zay ngamba fanirony antsika marana anazy raha mbola manana teny kely ianao le zava-misy amin'ny frantsa mitiako resana kely fotsiny rena ho antsika manaraka ny vaovao zany a hiditra débat zany na fionana mivantana zany a amin'ny larbi zao a i Macron sy Marine Le Pen de Marine Le Pen moa zany a tany amin'ny faritra nanaova ny fampelezan-kevitra no namaly indray mazana ho aty politika ty fa nahetsiko mivondrona européenne indray zany dossier-ny Marine Le Pen zay a 137 000 euro eo zay hoe vola zay nahodiny Marine Le Pen zay zany ao anatiny fotoana fampelezan-kevitry ny fiangany deuxième tour mihitsy zany raha zany de voengelina an'izay satria solo-mavoaka teo anivony vonina européenne Marine Le Pen zany i Macron moa zany a de io mandeha manao hetsika samihafa io a dia fampelezan-kevitra miaraka amin'ny Macron am'izao fotoana zao ireo azo lazaina fa filoham-pirenena teo aloha ry Sarkozy ry hatramin'ireo Hollande rehetrarehetra zany a dia miaraka manosika Macron daholo manao barazy an'le Rassemblement National na RN zay tarihany Marine Le Pen somary sahirana ihany i Marine zany am'le hoe iza niaraka azy na Nicolas Dupont-Aignan moa zany de aty am'ry Macron aty ry Valérie Pécresse aty amin'ny aty daholo ry Fabien Roussel maro be zany reo na ry Anne Hidalgo sy ny rehetrarehetra mila fatatsika zany satria misy angeza be amin'ny lafiny ara-politika fifidianana any Frantsa amin'ny lahady io nefa fatafantatra de hoe ho lasa Macron io satria tsy anaiky mihitsy ny nivon'ny vondrona européenne zany sy ireo aza lazaina hoe mpifeny tontolo ara-toekaren'ny Frantsa ame ny Rassemblement National zany any Marine satria azony zareo atao no mitondra an'izay fifidianan'izay makany amin'ny alalan'ireo inona moa zany alliance be tabe zany fa reo koa de miasa aty ambadika zany de miverina moa zany de sary tamin'ny 2017 tamin'ny 2017 lay deuxième tour ny Macron sy Marine Le Pen zany hitantsika io am'izao fotoana zao ny any Ukraine ndray am'izao fotoana zao de tena mafy be le tsindry le inona moa zany lazana azy le fandrahonana ataon'ny Rosiana zany amin'ny fanjakany Ukrainiana ny amin'e tokony ametraka fitaovam-piadiana ty amin'ny faritra atsinanana ty Donbass aty zany ny faritra ny tafika Ukrainiana de fa namaly ny filoha prime ministre moa marimarina kokoa Ukrainiana ny hoe zay tsy lavolefona de ohatran'izany aty Mariupol zany mandeha ihany le aty fa efa potika tanteraka le tanàna zany zay anisan'ny tanàna misy seranana ngeza be ihany ko any Ukraine any zany Mariupol zany potika tena potehan'ilay Rosiana tanteraka ny aty Botsandray dia lay vaovao zay fatatsika zany de tena misy faty olona tsy fakahitana kadavra zay eraky ny tanàna de any enjehana any Poutine zay ao anatina hoe crime de guerre crime contre l'humanité génocide satria zany ny fomba anenjehany neonivony TPI na tribunal pénal international ana tompona ndraiky mpanjakana ambony amina sehatra ady ohatran'izao zany dia crime de guerre moa zany natsonony teo anivony sehatra iraisam-pirenena azy mandatsaka ny sazo maro be foana le vondrona européenne sy le États-Unis fa mazana be le monkondoro Rosiana zany eo amin'ny resaka banque ndray zany no latsahan'le sazy zay ahafahan'ny Rosia manao varotra sy mividy ireo entana sy ahafahan'ny européenne koa zany fa naizana zany moa zany misy foana fanampiana zay omen'ny Banque mondiale sy ny FMI ka ho an'ny Banque mondiale de mieritreritra any amin'ny centaine de milliards d'euros any no omena ny Ukraine zany hivoahany ao anatin'izao fahampitehany zao miampy ireo fitaovam-piadiana de mivavao anankiray rina ho antsika ampijerim-piaino dia nahatratra zany taoriana le général américain anankiray tratran'zareo Rosiana hoe misy tafika ivelany manampy an'le Ukrainiana de afantatra indray fa misy Anglisy Rola miaramila Anglisy Rola zany ekipan'ry Boris Johnson vao avy tonga tany Kiev niaraka tamin'ny Zelensky tamin'ny herinandro ambony nandendeha eraky ny tanàna
tsy natahotra nininina mihitsiny na de eo any le fanafiana zay ataony Rosiana tsara ho fatatsika daholo zany satria voalaza mako fa io adiny Ukraine sy Rosia efa ho 10 andro io de anisan'ny voalaza zany fa itsika momba manararaotra kely am'izay le tsy fahaiza mitantan'le mpitondra de stominy kely eo zay no niady any Rosia sy Ukraine nge mahatonga le vidim-piainany fa any Europa ny tena miatra le izy de lasa itsika koa milalao an'le kilalao teny sy milalao an'le jeu satria tsy manana an'lay vahaolana tsony le fitondram-panjakana de miala tamin'ny Covid aloha de miditra any am'le cyclone ndray de tonga ty ndray any am'le adiny Ukraine sy Rosia de teo zany le hoe famatsimbola le post Covid de ty ndray le post cyclonique de asa ndraiky le inona ndray le ady le famatsimbola am'le taorinan'ny ady fa ny any Europa ny tena miaina an'izay de itsika momba am'lalao an'izay satria tsy hita zay fomba andresen-dahatra ny anodinana an'le tsy fahaiza mitantana sy tsy fahaiza mitondra an'le mpitondra de le fiakaran'le vidim-piainana de mba te hilahatra am'le Europeantsika vokatry ny adiny Ukraine sy Rosia fa tena mibaziny io de le tsy fahaiza mitantana mihitsy ary le tsy fisin'ny paikady zay noety ny fitondram-panjakana Rinarabe Mananjara ataoko tsetsatsetsatsi aritra fotsiny zay satria mbola tokony développena bebe zay mako satria misy lafin-javatra maro tsika mako rehefa miresaka eto miara-manonja dia mba tokony atakatra zavatra koa tsika misehatra resam-pirenena maro be ary miezaka am'zany moa zay sy namana rina sy ireo député ary reo vahiny miaraka amintsika fa ny androany aloha de faranatsika tsotriny faranatsika asitsika desera kely fotsiny miteny rafaniry teo hoe milaza ny sasany fa no niady any Ukraine no mahatonga ny vidim-piainana hiakatra ny anisany mahatonga ny hiakatra sao de tsy fatatsika mbola tsy nisy niady Ukraine tompoko efa 50 000 francs ny menaka amin'ny litra amin'ny KST zay ny ainana teto zany hoe fa nisy vidim-piainana niakatra teto mbola tsy nisy niady tany Ukraine zay zany lay izy ka okitsika anaraka tsara mihitsy an'lay toetra raha ary le resaka hoe fifidianana tany Frantsa teo i Macron sy Marine Le Pen manao final fa mitovy tsara ny temps d'antenne tompoko na ho an'ny Macron izay filoam-perinasa lasa candidat na i Marine Le Pen ao amin'ny fomba fanehoana ny fandresen-dahatra na ny propagande zany amin'ny resaka hoe fahitalavy mpanjakana sy ny radio-mpanjakana ny any Frantsa tsy misy tombosialy zany io fa mitovy tsara satria zay ny tena atao hoe demokrasia tsy misy kajikajy zany hoe akaty zay momba ny Macron de atao ohatra zao tsisy an'izany fa mitovy ny fomba atao hoe traitement na ho an'ny Marine Le Pen na ho an'ny Emmanuel Macron zany amin'ny resaka haino manjery mpanjakana any Frantsa amin'ity raharaha ity satria ny azy tsara ny code électoral tompoko zay ary misy ny égalité de chance ho an'ny palatsaka fa tsy nandrenesana zany doublon zany tany Frantsa tamin'ny premier tour teo tsy menimenina ary Valérie Pécresse tsy menimenina ary Mélenchon tsisy menimenina tamin'ny resaka fifidianana zany ny tokony ho izy ary zany no tadiavin'ny malagasy ary io am'lady io samy mijery tsara isika fa amin'ny 20 alina tompoko de mivoaka eo ny tonga de résultat hoe ianona no lany Marine Le Pen sa Emmanuel Macron sondage moa zany zao de milaza hoe ary ny sondage ny olona tsy ohatran'ny sondage sasan'izay mampime fa ny sondage ny olona de manakaiky ny tena marina ny anazy ny échantillon na ny olona katsefitra amanetsinetsiny fa tsy anarivona de mazava be fa manakaiky ny tena marina ny sondage ny olona ary tsy sondage hoe nataoko maimaika no ohatran'izany fa tena mipetrapetraka tsara mihitsy manaraka ny atao hoe procédure isan-karazany mba ivoahan'le tena hoe sondage eto amintsika ny sondage mivoaka taloha amin'ny fifidianana tamin'le présidentielle ny rovitina tamin'le gazety boky tsy teneniko eto le gazety boky satria ny tenanay de nanatrika an'le izy mihitsy tao akoron-drano tao le toerana tsy tenenina keo le anaran'le toerana fa zany no zava-misy dia ambavahomana ampo mieritreritra ny mangidy aloavy ny mamy atelemo samy ten'Andriamanitra tsika menangavy veloma tompoko